misaotra ny tompontsika tratrany tiandrony ity sady fanampy kely an'le teo ihany alohan'ny idirantsika amin'ny teny zaraina. Jesosy ny teny izao ampianany hoe izay matoky amin'ny kely izy ny ataoko mpanapaka amin'ny be. Izany eo amin'ny tompo tsy misy be vao manomboka izany, tsy misy mitombo vao manomboka izany, fa mandeha tsy kelikely. Rehefa nisy fotoana Jesosy ilay fanoarany amin'ny talenta iny dia ny teny izao izy hoe nisy izy nahazo talenta 5 dia nisy nahazo talenta 2 dia nisy nahazo talenta 1. Dia nagaga izy fa ilay nahazo talenta 5 izy ny tompo hoe meo talenta 10 koa izy satria maniny nanana talenta be satria nampitomboiny. Izay manana be izay no mahazo be. Fa ilay tena tsy nitombo mihitsy izy dia nahazo iny talenta 1. Izany hoe ilay nandray kely. Tsika rehetrarehetra io mandray kely daholo amin'ny Jesosy amin'ny voalohany. Ten'Andriamanitra dia tahaka ny vo kely. Dia io izy matoy tsy nitombo dia izao toy ilay nytenenin'ny tantely teo iny ihany hoe natahotra izy dia tsy nanao ininona. Izany hoe tsy manao asan'ny tompo, tsy mizary, tsy manao ininona mihitsy. Dia rehefa tsy manao ininona mihitsy ianao an' Jesosy dia tsy mahazo ininona mihitsy. Dia na azy anananao ary izy ny tompo hoe sorona aminao koa. Fa amin'izay mandeha kely dia matoky amin'ny kely ianao dia mandeha amin'izay kely anananao dia avy eo mitombo any am-pandehanana. Tsy misy olona tonga dia mahay be an' Jesosy izany, tsy misy olona tonga dia malala an'Andriamanitra izany eo amin'ny Baiboly, fa mandeha tsikely. Dia izay ny idirantsika ihany koa satria ireo mpianatra ny tompo ireo raha mamaky tsika ny onany tamin'ny Jesosy dia izao. Amin'ny Jaona toko voalohany akitsika kely Jaona. Jaona toko voalohany. Jaona toko voalohany andininy fa 5:20 raha vakianareo io ka hatraty amin'ny andininy fa 1:20 dia izao ny voalaza hoe ny nazahoan'i Jesosy ny mpianany voalohany. Dia nazahoan'i Jesosy ny mpianany voalohany dia tamin'izany izao ny zavatra fantatra ny mpianatra miteny Jaona indro izy ny zanak'Andriamanitra. Dia nanaraka Petera ny zavatra hen'ny mpianatra voalohany izany dia hoe indro ny zanak'Andriamanitra. Dia eo alohalo eo indray misy amin'ny Filipo miteny hoe Petera miteny hoe eo amin'ny andininy fa 70 miteny an'izao izy efa nahita Mesia izay ozy izy. Izany hoe aloha izy miteny hoe zanak'Andriamanitra dia avy eo ambany izy miteny hoe efa nahita Mesia. Dia niteny tamin'ny Filipo Petera hoe efa nahita Mesia izay fa andao hijery fa azao izy ny Mesia. Dia avy eo indray Filipo indray niteny tamin'ny Nataniela hoe efa hitanay izy ilay nisorata amin'ny mpaminany. Dia izy indray Nataniela hoe ndeha ozy izy zany dia hiona amin'ny Jesosy. Dia rehefa niona tamin'i Jesosy amin'izay dia izy Jesosy hoe hitako ianao izy teo ambonin'ny aviavy. Dia izy Nataniela hoe ahoana ny ahafantaranao Dia izy mbola tsy avy nakanao Filipo izy dia izao efa hitako ianao. Dia izy Nataniela hoe ianao tokoa izy ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjaka ny Israely. Izany hoe miverseho tsika mahita karazany 4 momba ny Jesosy daholo. Zanak'Andriamanitra izay aloha amin'ny voalohany. Zanak'Andriamanitra izany le manavitra anao amin'ny fahotana, le mbola le fotsy, le mbola ronom-panahy. Dia avy eo mandeha ny Mesia voahositra, dia avy eo mpanjaka ny Israely. Dia nisy fotoany rehefa nitorana izao Jesosy hoe nofoko izy ny tena fihinana, ny rako ny tena fisotro. Dia izy ny olona sarotra izany teny izany izy maheno izany. Dia be da be ny hiala. Dia izy Jesosy nareo koa ve mba hiala? Dia izy Petera hoe ho any amin'izy moa izay izy fa ianao manana ny teny fiainana mandrakizay ary fantatray fa ianao lay masin'Andriamanitra. Izany hoe misy toetra misy andraikitra an' Jesosy indray izao dia hoe ilay masin'Andriamanitra fa mandeha tsikelikely. Rehefa maty amin'izay Jesosy dia izao ny zava-nisy. Tomasy tsy nety nino azy mihitsy. Zaho izy tsy mino an'izany hoe nitsangana tamin'ny maty izany Jesosy. Dia niseho anazy tamin'izay Jesosy. Efa amin'ny farany Jaona izay. Dia rehefa niseho azy tamin'izay Jesosy dia noho izy Tomasy hoe Tompoko sy Andriamanitra. Any izany ny tanjony, any ny farany. Izany hoe mety handeha tsikelikely ianao. Zavatra ho zaraina amintsika eto dia izao Jesosy dia Andriamanitra. Misy fanontaniana momba an'izay mantsy tamin'ny heriny. Ary tsy Andriamanitra izy io Andriamanitra ny testamenta taloha Jehova.
andriamanitra tonga nofo andriamanitra mbola ho avy amonjy ny Israely ihany koa. Be tabe ny olona tsy tian'izany. Jesosy rehefa misy miteny zavatra momba ny tenany dia misaraka ny olona. Sasany miala, sasany miteny hoe hito koa ilay mpaminany, sasany fa mafao be tsy izy hito, misy démonie ozy izy miteny zavatra tsy izy. Dia misy fisarahana foana. Ary magaga fa ny finoana dia izao ny kristianina no misy fisarahana be indrindra. Ny silamo zany anankiroa ihany, ny shita dia ny sunita. Bouddhiste zany tsy misaraka izany, ny hindoisme zany tsy misaraka izany, fa ny kristianina angamba nefa misy ho karazany firy. Satria manino? Satria araka ny tenin'Andriamanitra iny hoe mamaky zavatra amin'ny baiboly hoe izy ny tompo hoe ahoana izy ny famakinao azy, ahoana ny voasoratra dia ahoana ny famakinao azy. Zany hoe misy olona rehefa mamaky baiboly dia misy zavatra anankiray fahatenany eo amin'Andriamanitra. Ohatra hoe tsy tiany ny elo ohatra, Andriamanitra be fitiavana, dia any amin'ny Andriamanitra be fitiavana foana ny sainy. Dia raha vao masitsika Andriamanitra dia tsy tiany dia mamorona fivavahana araka ny sitrapony izy. Mamorona Andriamanitra ho araka ny eritreriny ny olona. Andriamanitra fironona ohatra ny nofo sara. Fa Andriamanitra tsy araka ny eritreritra antsika izay mihitsy. Dia mety misy karazany tsika eto androany, mety misy voateraka maly. Ohatra le satria Jaona ny teny izao mihitsy ny apitsiny Jesosy nanao batisa dia niteny izy indrina zanak'ondrin'Andriamanitra. Dia Petera nanaraka azy sy Andrea Ralana. Mety misy efa nandeha elaela ihany araka tamin'i Jesosy. Raha ny finoanao hoe Jesosy zanak'Andriamanitra marina zany fa baiboly. Tsy manadiso an'izany fa marina azaventsika moa izy ireo. Raha ny finoanao hoe Jesosy Kristy marina koa izany fa baiboly zany. Fa ny tena tiana horesana dia Jesosy dia Andriamanitra velona, tompony tompo sy mpanjaka mpanjaka, Jehova tonga nofo. Izay tsy tiany teo main'ny Jehova. Tsy tiany silamo koa zany. Satria ny silamo Jesosy ozy izy mpaminany lehibe, mpaminany ihany ohatran'ny olona rehetra. Dia izay mahatonga fivavahana rehetra ny saraka satria samy manana izay fietretany an'i Jesosy. Amin'ny jiosy hitanareo Andriamanitra dia izao. Nisy fotoana anzaran'izay mitafy aiziny izy. Salamo 87. Salamo 97 2. Dia ny baiboly koa miteny fa Andriamanitra dia mystera, izany hoe miafina. Tsy misy mihitsy olona mahita an'Andriamanitra zany eo amin'ny testamenta taloha. Raha te hita an'Andriamanitra ny olona amin'ny testamenta taloha, miafina foana izy. Kely akasarytsika. Ohatra izao ny fisehoan'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha, ao amin'ny tabirina kely. Ohatra izao ny tabirina kely. Io fefy daholo io. Eto misy vavahady idirana. Dia vao miditra eto ianao, dia eto misy ny antsoina hoe alitara. Eo zany ny olona no mitondra sorona rehefa andeha hiditra ao amin'ny tempolo. Raha ohatra misy fahotana nataonao tany amin'ny manodidina tany dia mila makeo ianao. Dia tsy vitan'izay ihany fa eto indray misy siny fanadiovana. Dia avy eo misy efitra anankiray eto dia manomboka tery ny varavarana eto. Dia misy efitra lamba ato. Ty matevina be ty efitra ty. Dia ato Andriamanitra no miseho. Tsy misy mazy makato mihitsy na oviana na oviana. Mpisorona be ihany no makao. Indrem-pandeha isa-taona. Izany hoe miafina amin'ny zanak'Israely satria ty misarona lamba anankiefatra amin'ny Exodosy. Izany hoe tsy hitan'olona mihitsy Andriamanitra fa nisehon'Andriamanitra dia ohatra ny andry rahona izy na ohatra ny andry afo. Tiana antsoina hoe efitra masina indrindra. Efitra masina indrindra. Tia ny efitra masina dia tia ny tokotany. Dia ny Israely rehetra tia daholo no mipetraka. Fa ny Levita ihany no manodidina an'io. Tsisy olon-kafa. Dia ato misy ny fanaovan-jiro 7. Dia eto misy ny mofo aseho. Soloina isaky ny asabata. Izany hoe raha te handeha hijery an'Andriamanitra aloha dia efa tsy tafavoaka satria tsy maintsy maketo ianao. Dia eto ihany ary ny olona dia avy eo miverina fa ny miditra ato ny mpisorona. Dia makato ny mpisorona be. Izay ihany. Dia izao ny tenenin' Jesosy Kristy tompo hoe tsy misy olona hozy izy nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Fa ny zanaka izay ho tratran'ny ray manambara azy. Ankehitriny tsika misy olona be da be nakany an-danja dia nahita an'Andriamanitra ray ohatr'izany. Ny baiboly hafa. Tsy misy olona koa izy manambara ny ray afa-tsy izay ihany. Izay nahita ao izy dia nahita ny ray. Raha tsy mahita nareo dia tsy mahita ny ray. Izany hoe tiana ho teneneny dia hitory an'iza Jesosy aloha. Raha fantatrao Jesosy dia fantatrao Andriamanitra. Fa mahatonga ny olona tsy malala
an'Andriamanitra dia tsy mahafantatra an' Jesosy zay izy ratsolo be da be ny olona mandingana teo main'de Jehovah ohatra zao tonga de ato ray Jehova sarina be io tsy hitanao zany de manadiso ny teny Jesosy satria zay mandany zanaka amin'ny manday ny ray koa zay manaiky ny zanaka amin'ny manaiky ny ray koa Jesosy daholo zany ny bazy ny rehetrarehetra io ito ato Andriamanitra ny tena mitoetra fa reo Jesosy daholo hitanareo lalàna kristianina koa ohatran'io misy norma zany zay mahatonga ny Paul koa miteny an'izao hoe tsika ho izy miazakazaka rehetra de misy lalàna fe azy zany hoe na makany an-tanitra koa na ny ara-panahy de misy lalàna fe azy tsy maintsy mandalo amin'io ianao kristianina voalohany ianao miditra eto sorona ty le altara le varana maty misy vonoana eo solo anao ny fandehan'ny jiosy rehefa ohatra hoe nanota zao ohatra de lasa mitondra ondry tsisy kilema ray taona midina de hoentiko iny de apetraka eo amin'ny tanany ny tanako apetraka eo amin'ny lohany tanako mba mamaky Leviticus nareo de ohatr'izay de vonony mpisorony iny de dorany eto de aveo izy manontah hoe mahazo famelan-keloka de aveo indray raha miakatra dingana ambonimbony koa de makety ny mpisorona manomboka makato mpisorona ihany de mila misasa foana izy vao tafiditra ato misasa isan'andro zay le tsy hoe sanctification raha te aksy an'Andriamanitra zany ianao de mandalo aloha azy fijaliana aveo anao mandalo fahamasinana misasa isan'andro de ny olana mitse olana moa zany ity vavahady ty lehibe eo amin'ny 5 metatra eo hito manomboka tery kely tery ny lalana makany fiainana be da be ny kristianina nandray an' Jesosy eto fa vao miditra amin'ity sanctification ty fahamasinana aloha miverina mody fa tsy mety satria manino mafy be io tsy tia ny nofinao io miady amin'io nofinao zay hoe fahamasinana zany be da be ny zavatra mila sarana tapahana esorina zavatra rehetrarehetra nainanao taloha toetranao ratsy taloha ny zavatra tianao taloha zay ny antsony hoe famorana zany misy zavatra ao amin'ny nofinao esorina ary tsy maintsy vita fora daholo vao miditra any amin'ny fandrakan'Andriamanitra marary zany de vita eto ianao mandeha anao zany azy fijaliana mandeha anao zany fahamasinana de miditra amin'ny lalana eto ianao ary io amin'ny jiosy zao ny dikany vavahady telo mantsy io ray roa de ito tsy vavahady fa efitra lamba be fa mifetsonjofany io lalana sy fahamarinana sy fiainana efa Jesosy miteny izao ny lalana sy fahamarinana sy fiainana tsy misy makany amiray afa-tsy amin'ny lalako de eto amin'izay fanaovan-jiro le fahazavana zany hoe rehefa mandeha rehefa reo ny lalanao de misy fotoana amin'izay anao miseho azy ny fahazavanao ao amin'ny tompo zany mila hita koa zany fahazavany zany nareo izy ny fahazavany zao tontolo zao tsy azo fiainanao izy ny jiro ny jiro izy tsy avy atao any vata famarana fa be da be ny kristianina zany ao amin'ny tompo zany fa tsy hitanao mihitsy ny fahazavany tsy hitanao izy manao asan'ny tompo tsy hitanao mihitsy zany nefa izy miteny izy ao amin'ny tompo fa ny asa soa izy ny tompo hoe mba hitano izy ny asa soa zay ataonareo miteny an'izay izy de ty moa mofa feo Jesosy Kristy tompo daholo reo de eto amin'izay misy an'ity efitra be ty tsy hita mihitsy io fa de eo foana mandavataona ny sokafana de indrem-pandesa-taona asina ranonosy lasy ratomby atao eto indrem-pandesa-taona de rehefa hoentina io ny zava-misy de zao alohan'ny hitran'le fampianarana man tsy maintsy resako kely any zay hoe inona kay ny dikan'ity satria voalazan'ny baiboly fa misy dikan'ity rehefa hoentina ito fiara ito de saromana lamba anakefatra zany hoe diso be reny le hitantsika amin'ny sary reny hoe milanja ny fiara mifaneken'Andriamanitra ohatr' zao tsy ohatran'iny lanjaina izy lanjaina fa misarona raha mamaky nareo amin'ny numéri toko fa 4 de zay voalaza hoe saromana anakefatra zany hoe mandeha arona raha tsy mahazo mijery an'ity de alainy ty batainy arona sy ny zanany de saromana an'le fiara fanekena de aveo saromana ny lamba menamena de lambana volonosy de lambana hotakasi amin'ny teny gasy fa le amin'izy amin'ny teny frantsay hoe pot de dauphin zany hoe tsotra be gris fotsiny zany hoe raha mahita ny zanak'Israely amin'izany zany nareo aiza Andriamanitra de misy olona milanja manao ohatran'izao de misy lamba gris fotsiny hoentina zay tsisy ninny ohatrany hoe boaty mandehandeha sarona fotsiny de tadiova raha jerena lavitra io de zavatra tsotra be ohatrany hoe lay
gris dia zay jesosy raha ohatra ndreo ka mijery ao amin'ny Isaia toko fa roa amby dimapolo dia hoe tsisy endrika mihitsy izy manitona fa tsotra po dia dauphin zany biby farany tsotra indrindra eran'izao tontolo zao dia io nefa rehefa mandeha zany hoe rehefa mandeha Andriamanitra taloha dia saromana an'izay po de dauphin zay zavatra tsotra be tsisy endrika izy na tsara tarehy fa ny ao anatiny ao nefa rehefa jerenao zany ny ao anatin'ilay zavatra tsotra be ny jiosy dia Andriamanitra ny ao fidirana kely zay idirantsika amin'le ny tiako tenenina amin'izay zany dia zao hoe miafina foana zany Andriamanitra dia mila révélation fanambarana zay mahatonga Jesosy ny teny hoe tsy misy manambara ny ray hafa-tsy ny zanaka sy izay tiany zanaka anehoana azy zany hoe tsy maintsy Jesosy foana zany ny ahafantarantsika an'Andriamanitra dia ho avy moa tsika hoe fa maninona Jesosy no Andriamanitra izy ihany ny Andriamanitra nisy fotoana rehefa nitory amin'ny momba anazy miteny foana zany Jesosy hoe za dia leo be farany angamby Filipo dia izy amin'izay Filipo hoe sy ho anay fotsiny ray dia ampy anay izay fa efa ela be anao manomboka tamin'ny Jaona ianao toko fafito toko favalo toko fafolo toko hoe miteny foana ianao hoe zady ny ray akitsy kely zay Jaona toko fa 4:10 andininy fa 5 Jaona toko 10:5 oty masy tamin'ny tompoko tsy fantatra izay alehanao ka ataonay ahoana ny afantatra ny lalana hoy Jesosy taminy izao ny lalana sy famarinana ary fiainana tsy misy olona makany amiray afa-tsy amin'ny lalaka raha nafantatra ianareo dia nafantatra ny ray koa ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy hoy Filipo taminy tompoka aseho anay ny ray dia ampy ho anay izay hoy Jesosy taminy izay ely zay nefa nitoerako teto aminareo ka mbola tsy fantatrareo ihany ve ary Filipo izay nahita dia nahita ny ray ka hoana nanaovanao hoe aseho anay ny ray io fanontaniana io betsaka ny mametraka an'io ny anay Andriamanitra ray ihany ny anay Jehova ihany aza aveo tsara aloha le izy hoe ahoana sy ahoana ohatran'ny Filipo dia izy ny tompo hoe ahoana izy amin'ny fanontanianareo zany tsy mino va ianao izy fa izay ely zay ozy izy nefa nitoerako teto amin'io dia mbola tsy nafantatra ihany ve nareo Filipo izay nahita dia nahita ray ahoana ny tenanao hoe aseho anay ny ray dia Jesosy tenenina fotsiny izy ny Andriamanitra ray misy verset milaza an'izay mihitsy hoe zaho sy ny ray dia iray ihany dia hiditra amin'le izy tsika misy fotoana Jesosy miteny ny tenanao Andriamanitra ary tena voasoratra mazava mihitsy le niteneniko teo zao ray ohatra hoe tomboko sy Andriamanitra Tomasy ny teny an'io dia raha mamaky tsika ao amin'ny Petera toko 2 Petera toko 2 andiny voalohany Petera toko 2 Petera 2 toko voalohany zafady Simona Petera mpanompo sy apôstôlin'i Kristy Jesosy mamangy izay efa nahazo finoana tahaka anay ny amin'ny famarinana ny Jesosy Kristy Andriamanitsika sy mpamonjy zay ny voasoratra hoe Andriamanitsika ozy izy sy mpamonjy izy izy Jesosy Kristy tompo dia raha mamaky koa nareo any amin'ny Titosy toko 2 andininy 17 Titosy toko 2 andininy 17 miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia Jesosy Kristy hoy izy miandry izy ny fisehon'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika dia izy Jesosy Kristy tompo io mantsy le ndrasany hoe ho avy Andriamanitra ho avy Jesosy
dia misy koa le efa mifantatsika ary tamin'ny voalohany ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy ny sipiainana dia avy eo amin'ny teny izao ny tenin'Andriamanitra hoe ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika zany hoe le Andriamanitra zany dia tonga nofoka nonona tamintsika misy verset amin'ny teny frantsay misy verset amin'ny teny frantsay izy mazava fa amin'ny teny gasy izy niova sy hita teoriana niova ohatra eo amin'ny Timoty voalohany toko 7:10 raha vakina amin'ny teny gasy izy dia tsy dia mazava fa amin'ny teny frantsay izy indrindra le version taloha dia amin'ny teny izao mihitsy hoe Dieu a été manifesté en chair hoe tonga nofo izy Andriamanitra no amarin'ny fanahy dia hitany anjely dia Jaona koa ny teny izao hoe izy no fiainana mandrakizay fakizay kely zay Jaona voalohany toko 5 andiny 20 Jaona toko voalohany toko 5 andiny 20 ary fatatsika fa tonga zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika amin'ny fahazavan-tsaina mba ho fatatsika ilay marina ary isika ao amin'ilay marina dia eo amin'ny Jesosy Kristy zanany izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay izy io Jesosy io dia zao anefa Jesosy zany miteny tenany eto Andriamanitra ary zay tokoa izy rehefa niteny an'izany Tomasy tompotsy Andriamanitra izy miteny Andriamanitra ray zany fa tsy za tsy namaly an'izay Jesosy fa nanaiky Baiboly nefa miteny koa ny amin'ny testamenta taloha tsy misy Andriamanitra fa tsy izy ihany dia Jehovah be da be verset milaza an'izany tsy misy Andriamanitra fa tsy za ihany zao ny Andriamanitra namorona ny tany sy ny lanitra Jesosy koa nefa eto miteny izy ny Andriamanitra dia eo amin'izay le olana ny kristianina rehetrarehetra hoe misy zany Andriamanitra anankiroa na hoe anankitelo na hoe anankefatra hatria samy miteny ny alazany Andriamanitra daholo zavatra magaga dia zao raha mandinika ny tantaran'io resaka ohatra hoe Andriamanitra telo io tsika trinité afa manasa anareo hijery na nitape fotsiny nareo Wikipédia le dictionnaire reny na encyclopédie dia zao voalaza ao tsisy an'io izy raha tsy tamin'ny taona fahatelonjato tafaran'i Jesosy Kristy tompo ary namorona an'io izy dia Tertullien zany ny anarany zany hoe nandritry ny telonjato taona teo zany tsy nisy tao bavan'ny kristianina mihitsy zany antsoina hoe Andriamanitra telo zany fa io zao Paul io zao Jaona miteny mihitsy Andriamanitra ary io dia voalaza amin'ny Baiboly fa Andriamanitra dia iray ihany tokana fakizakely Jaona toko 5 Jaona toko 5 andiny 44 Jaona toko 5 andiny 4 Jesosy miteny eto ataonareo izay mifampilaza ahoana ny fino nefa nilaza avy any amin'Andriamanitra tokana kosa tsy mba tadiavinareo nilaza avy any amin'Andriamanitra tsy telo izy fa Andriamanitra tokana mazava be mihitsy ny teneny raha mamaky indray koa tsika ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andiny 17 jery verset be da be tsika alohan'ny tena toko voalohany andiny 17 zao voalaza Timoty voalohany toko voalohany andiny 17 ary ho an'ny mpanjaka tsy mana-taloha tsy mety maty tsy hita dia ho an'Andriamanitra tokana ny nilaza sy mivonahitra mandrakizay etiko izy dia mbola miteny Andriamanitra dia tokana raha vakianareo indray eo ambany eo amin'ny Timoty voalohany toko 2 eo ambany eo ihany andiny 4 dia zao voalaza izay tiany olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina fa iray no Andriamanitra izy tsy miteny hoe telo iray hozy izy ny Andriamanitra ary iray mipanalalana an'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona teneny mihitsy eto hoe Kristy Jesosy izay olona Jakoba miteny izao koa raha mamaky any amin'ny Jakoba any tsika Jakoba
Jakoba toko faharoa andiny fahasivy amby folo. Ianao mino fa iray ihany ny Andriamanitra, koa tsara izany ataonao zany. Ny démonie koa mino ka mangovotra. Ianao izy mino fa ray ny Andriamanitra, tsara izy zany, zay mihitsy no izy tsinona fa tsy telo io, tsy efatra, tsy dimy. Devoly koa izy mino zany, zany hoe na ny devoly aza zany tsy mino zany anankitelo zany. Fa ray ihany ny fantany. Any amin'ny Deutéronomie toko fahaenina dia izao ny voalaza. Deutéronomie toko fahaefatra andiny fahaenina. Toko fahaenina andiny fahaefatra. Deutéronomie Deutéronomie toko fahaenina andiny fahaefatra. Mienory Israely, Jehova Andriamanitsika, Jehova iray. Mazava be mihitsy zany fa raha amin'ny Baiboly ny jerena tsisy Andriamanitra telo zany. Ary zay ny judaïsme pur, judaïsme. Judaïsme tsy mino Andriamanitra, ary zay ny tsy non'ny kristiana. Satria tsika mitory Andriamanitra telo, dia tsy resy lahatra amin'izany mihitsy ny jiosy na ny ray ary. Ohatr'izay koa moa ny silamo. Dia nefa ny voalaza mihitsy koa fa mino Andriamanitra tokana koa dia ny kristiana. Fa tsy kristiana ankehitriny io, kristiana taloha sy ny kristiana ara-baiboly. Jesosy nanao fanoharana an'izao hoe rehefa namafy voa izy dia rehefa natory ny olona dia avy izy mifavaly dia nanao voa ratsy. Matory koa misy taona ny tompo miteny hoe andeha hamohan'i Lazarosy aho izy, maty Lazarosy. Zany hoe rehefa maty koa indraindray dia ohatran'ny hoe matory. Zany hoe raha tsorina zao ilay fanoharana tinyteny tompo, rehefa ho faty daholo ireo mpaminany rehetrarehetra andreo ny apôstôly rehetra, izy voaratsy fa hitsofoka mangingina amin'ny kristiana. Na tonga ny trinité voalohany dia tamin'ny concile de Nicée, Constantin katolika no namorona an'io. Dia satria voalazany voalazany tenin'Andriamanitra fa reny jangajanga izy, reny ny vehivavy janga. Dikan'ireny zany niteraka. Raha mandinitsika avy tao amin'ny katolika daholo mipoira amin'ny finoana rehetra na loteriana. Misy famarinana nitazomin'ny loteriana nikeny, fa misy famarinana nitazominy trinité anisany. Dia avy tao amin'ny protestant koa nefa mivoaka ny évangélika dia anisany mitazona zay. Fa ny Baiboly miteny izao amin'ny andro farany dia hiverina amin'ny laony ny finoanan'Andriamanitra. Voalaza zany satria izao voasoratra. Io ohatra ny fambolena. Ny fambolena zany nisy taontsika nijaly rano be, dia alohany amboly ny olona dia miandry ranonorana avy amin'Andriamanitra, rano. Dia mahavoto ny tany iny aloha, dia zay vao miasa ny olona, dia mandeha mivokatra. Dia alohany vokatra be amin'izay, dia miandry faraorana indray ny fambolena. Zany hoe alohan'ilay moisson teny Jesosy hoe tsika mantsy ho jinjana, zay ilay fanjinjana. Dia rehefa ho avy zany Jesosy dia hisy ranonorana, rano tenin'Andriamanitra hiverina amin'ny laoniny ray ny famarinana taloha ara-baiboly. Zay mahatonga ny raha mandinikinareo na ny andafy any efa be da be ny fifoazana ara-panahy. Be da be ny olona tsy ao anatin'ny rafitrefatra zany intsony, ao anatina rindrina, ao anaty fikambanana fa mandeha irery. Ary be da be ny efa misy lahatra fa Andriamanitra dia iray ihany, Jesosy Kristy tompo. Zay tiantsika hovonjena tonga nofo. Dia ahoana raha misy taona ao amin'ny Baiboly ao manao an'izao hoe Jesosy dia avy eo mifanahy masina ohatran'ny voromalala, dia zay mantsy le eritreritran'ny olona hoe maninona koa izy tenin'ny Baiboly mipetraka eo tany-kavanin'Andriamanitra. Tanareo Andriamanitra io voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fahaisiana toko fahaefatra any hoe manerana ny zavatra rehetra. Zany hoe naiza naiza, ary tout puissant. Tout puissant zany tsy voafetranao zany. Zay ilay izy raha ianao mieritreritra n'Andriamanitra zany raha vao tsy marina mifanahy masina ianao lasa daly eo. Tena marina zany, zay ny antsoina hoe fanambarana révélation. Andriamanitra koa tsy ianarana ohatran'ny mianatra matematika. Hoe hianatra be anao hianatra n'Andriamanitra fa Baiboly miteny hoe izy hampianatra anareo. Ny fanahy azy eo aminy mampianatra areo. Za eto hitory fotsiny, tsy handresy lahatra koa. Satria ny Baiboly miteny hoe rehefa ho avy ny fanahy masina dia ny fanahy masina ny ampiaiky ny olona ny fahotana, ny famarinana.
fitsarana zany hoe ny ampiaraiky anao ko hoe marina zany satria ny asan'ny fanahy masina de mampanaiky hoe marina na diso de ny fanahy masina fa tsy zavilively fa mitory fotsiny a zay zavatra voaray ny meny jesosy a de omeko satria nanafaka ala izy ny olona rehefa mitory ny trinité aza vainao fa na izy raha midikodina satria tsy mahita verset anankiray a anankiroa anankitelo zay ngamba nahitan'ny olona hoe tsisy trinité zany areo amin'ny baiboly raha mahita an'ity nao tsisy zany trinitaire zany tsisy meo ato a raha mahita an'izany nareo andriamanitra telo zay ray tsisy an'izany io verset tenen'ny olona de le hoe jesosy naniraka nataovy mpianatra ny firenentra manao batisa azy aminara raisy ny zanaka ary fanahy masina zay de ny anankiray koa le hoe rehefa natao batisa jesosy de nisy feo tany an-danitra de aveo nisy voromelala de aveo nisy nazy hoe teotany de any amin'ny hébreu any koa izay zany mijaona hoe mifanaka tsara izy izy telo a ny rano ny ra de mifana zay ihany tsisy afa-tsy zay fa idirantsika moa zay hoe maninona daholo ny dikan'izany rehetrarehetra zany tanareo araky ny teneko io andriamanitra io tsy azonareo ferana raha ny sainao zay mieritreritra hoe andriamanitra ohatr'zao zao tadiva zao mivaly tenin'andriamanitra tahaka ny avony lanitra sy ny tany ny fihevitra atsika ainao zany avony lanitra sy ny tany zany zay eritreritra ao zany tsy eritreri ny velively ianao eritreritra hoe ohatr'zao jesosy ohatr'zao any zanaka ny tanan'andriamanitra tsy eritreritra ao zany nofo sy raha araky ny tenen'ny baiboly zay fa rehefa nahazo révélation petera de zao mihitsy ny tenen'i jesosy hoe sambatra ianao ry petera izy fa tsy nofo sy rano nafantaranao an'izany fa ny raiky mampafantatra anao zany hoe révélation tsirairay hoe personnel de araky ny teneniko teo raha tsy mbola ho takatra olo izy androany tsy manino da ohatra anao ka mbola mitazona an'zay finoanao ihany fa jesosy anome fahazavana aminao tsikelikely mba zay le teneny teo hoe posako ny révélation an' jesosy ty androany ty amin'ny mandriamanitra azy zany zany raha ohatra ka tena fahazavana de leo mitatao vonana ny andro plein midi de nefa ny anao mandeha amin'ny 5 maraina mbola kely de aveo anao amin'ny 9 maraina mbola kely le tenentsika teo anao le mitombo hoe mandeha anao amin'ny 7 mbola kely amin'ny 20 mbola kely mandeha tsikelikely zany hoe mety ho fantatra ihany izy indray androany satria na za koa raha tsy tonga de nalala an'izany nefa niasa foana jesosy tao anatin'ny finoko izay nananako a zanak'ondry kristy zanak'andriamanitra de zay koa ny tiako apetraka tsara mba tsy tonga de araky ny teneniny ao amin'ny ihany hoe mitory zavatra diso na hoe misy devoly satria jesosy ny tenenin'olona zany de nisy fisarahana rehefa aveo akizy kely zay ao amin'ny jaune toko fa jaune toko fa jaune toko fa 10 andiny fa 7 ary nisy fisarana indray tao amin'ny jiosy noho nyzany teny zany ary mary tamin'ireo no nanao hoe manana démonisy ka efa verisaina nahoana ny meno azy ianareo rehefa niteny jesosy hoe zaho izy mpiandro tsara za manolotra ny aiky za zao de ny olona mieritreritra hoe diso zany manana démonisy manana fanahy ratsy de lasa misy nisaraka zany isaky manao raha mamaky an'io nareo isaky misy révélation tenen'i jesosy rehefa niteniko izy hoe zay mino ao izy de isy ranonaina amin'ny boboka ao aminy de nisy fisarahana indray tamin'ny jiosy sarotra zany teny zany izy ny sasany ito ngamba ny kristy ito ngamba mpaminany le mizarazara beny ao amin'ny baiboly misy an'izao a io andriamanitra io a taloha miseho amin'ny endrika hafa miseho amin'ny endrika betabe miseho amin'ny endrika betabe misy taona izy miseho amin'ny endrika olona mihitsy ohatrany hoe mahita olona ianao nefa andriamanitra de tsy mahagaga koa raha teto tany olona iny nefa andriamanitra misy taona izy takany anjely miseho amin'ny endrika anjely ao amin'ny baiboly zany misy taona izy miseho amin'ny karazany betabe misy afo miseho a misy trompetra misy orotany a misy feo heninao eto nefa misy feonao any an-danitra tiako tenenareo zany andriamanitra io a tsy voafehanao zany io fakitsika kely ao amin'ny Genesis toko fa 17 Genesis toko fa 17 17
toko fahinina amby folo Genesis toko fahinina amby folo andiny fasivy fakiko. Ary hoy ilay anjelin' Jehova taminy, miverena any amin'ny tampovavinao ka miarety izay ataony aminao. Ary hoy koa ilay anjelin' Jehova taminy, ataoko maro indrindra ny taranakao ka tsy ho azo isaina izy noho ny amarony. Ary hoy indray ilay anjelin' Jehova taminy, indro manananaka ianao ka hiteraka zazalahy ny anarany ataonao hoe Ismaely, satria efa nihainy fahorianao Jehova. Ary izy ho lehilahy toy ny birikidia, ny tanany amely ny olona rehetra ary ny tan'ny olona rehetra kosa amely azy, ary onona tandrifin-dralàny izy. Ary agara nanao ny anaran'i Jehova izay niteny taminy hoe ianao ny Andriamanitra mahita. Io tantara io dia nisy taona rehefa tsy teraky Sara dia tsy nahandro intsony izy dia hoe alaivo izy mpanompo vaviko hiteraka fa Andriamanitra ao tsy manome zaza ho anahy. Dia nanaiky Abraham. Dia rehefa bevoka amin'izay agara dia zao ny zava-nisy. Nanomboka tezitra amin'izay Sara satria nanomboka ohatran'ny hoe dingi-drambo zany agara dia nitsoaka. Dia rehefa nitsoaka amin'izay izy dia niseho n'ity anjelin'i Jehova ity. Dia niteny mihitsy ilay anjeva hoe ataoko maro indrindra ny taranakao tahaka ny ka tsy azo isaina ny amarony. Dia nefa agara eto amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo ny teny izao hoe iagara nanao ny anaran'i Jehova izay niteny taminy. Zany hoe amin'ny agara zany dia io anjely io tsy iza fa Jehova. Tsy haiko nazonareo zany. Izy miteny eto hoe ary hoy ilay anjelin'i Jehova taminy, dia eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo, ary agara nanao ny anaran'i Jehova izay niteny taminy. Azonareo tsara. Ary rehefa miteny ary io anjelin'i Jehova io dia io izy hoe ataoko maro indrindra ny taranakao. Iza koa ny tenenany an'izany? I Abrahama koa ny tenenany an'izany. Tovy mihitsy ilay teny. Provenantsika androany fa io anjelin'i Jehova tsy inona fa Jehova ihany. Fa lasa anjely izy eto. Misy taona amin'ny tamin'seho tamin'ny Mosesy dia izao ny voasoratra Exodosy toko fahatelo. Exodosy toko fahatelo. Toko andin'ny faharoa. Tonga dia vakiko misy Exodosy toko fahatelo. Ary Mosesy niandry ondry amanosiny Jetro rafoza mpisorona tao Midianina, dia nitondra ny ondry amanosy tany ankoatry ny efitra ka nakany Horeba tendrombohitr'Andriamanitra. Ary ilay anjelin'i Jehova niseho tamin'ny tao anaty lelafo teo amin'ny romemy anankiray, dia nijery izy ka indro nyrehatra afo ny romemy kanefa tsy nalevonana. Ary Mosesy ivily kely, ary hoy Mosesy ivily kely aho ka izaha izao fahitana lehibe io afantarako izay tsy nahaveloman'ny romemy. Ary rehefa hitan'i Jehova fa nivily izy dia niantso azy tao voan'ny romemy Andriamanitra ka nanao hoe ry Mosesy dia izy ity aho. Voalaza eo amin'ny toko andin'ny faharoa hoe ilay anjelin'i Jehova izy iseho taminy tao anatin'ny romemy, tao anaty afo. Eo ambany eo nefa dia izao voalaza eo andin'ny fahaefatra hoe ary rehefa hitan'i Jehova fa nivily izy dia niantso azy tao anaty afo Andriamanitra. Azonareo tsara zany teny zany. Le niseho taminy tsy iza fa ilay anjelin'i Jehova. Rehefa avy eo rehefa miteny izy dia teneny fa Andriamanitra no niteny taminy tao anatin'ny romemy. Dia vakitsika kely indray ny ao amin'ny rehefa nivoaka ny Egypta ny zanak'Israely andin'ny fahatelo ambin'ny folo. Exodosy toko fahatelo ambin'ny folo andin'ny faha 1 amby roapolo. Exodosy toko fahatelo ambin'ny folo andin'ny faha 1 amby folo. Rehefa mivoaka avy tao Egypta ny zanak'Israely dia izao ny voasoratra. Ary Jehova nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona ratoandro hitaridalana azy, ary tamin'ny andro afo no ny alina ho fanazavana azy andeha amin'ny andro manalina. Zany hoe tindray antsika mahita an'Andriamanitra rahona fotsiny dia afo fotsiny. Izay indray ny fisehony. Tiako tenena aminareo zany hoe zava-dehibe ny ahafantaranareo an'izany. Misy taona moa ny ten'Andriamanitra miteny izao hoe mahazo toy izy miapetrano vahiny, fa tamin'izany dia niapetrano anjely ny fatany nefa tsy fatany. Napetrano anjely izy ny sasany nefa tsy fantany. Zany hoe misy taona zany olona ny hitanao nefa anjely. Misy taona zany ianao mety mahita an'Andriamanitra fa olona. I Abrahama efa nahita an'izany. Jakoba efa nahita an'izany. Ary tamin'ny andron'i Jesosy dia nahita an'izany izay nino. Fa tsy nino tsy nahita an'izany. Jehova hozy izy niseho tamin'ny andro rahona ratoandro dia afo raha ny alina. Dia raha mamaky indray tsika rehefa nanakirotana ny tobin'ny Ezipsianina, vakitsika kely eo amin'ny andin'ny toko faha 7 ambin'ny folo andin'ny faha 7 ambin'ny folo. Exodosy toko faha 7 ambin'ny folo andin'ny faha 7 ambin'ny folo dia izao ny voasoratra.
ary ilay anjelin'andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tompony Israely dia nifindra ka nakeo aoriana ary ny andro rahona nifindra ny ala teo alohany ka nijanona aoriana. Eto indray dia tsy Jehova ndray no mifindra aoriana fa ilay anjely. Dia rehefa mifindra ilay anjely dia mifindra koa ilay rahona. Azonareo tsara? Nefa amin'ny testamenta ilay mivoakitsika teo aloha teo dia hoe Andriamanitra no miseho tao amin'ny andro rahona dia avy eo miseho tao anatin'ny afo. Dia raha vakitsika ihany eo andininy fa 420 dia zao voalaza hoe ary tamin'ny fiambenana maraina dia nijery ny tompony Ezipsianina tao amin'ny andro afo sy ny rahona Jehova ka nampifaritaka ny tompony Ezipsianina. Avy eo indray tenenindray fa Jehova indray nijery azy tao anatin'ny afo. Eo aloha amin'ny toko eo amin'ny andininy 720 nefa hoe anjelin'Andriamanitra niseho nifindra dia nifindra koa le izy. Tsy haiko na azonareo tsara mitovy mihitsy le zavatra miseho ataony anjelin'Andriamanitra izy nefa rehefa avy eo ataony Jehova ihany koa. Nisy taona io raha mamaky indray tsika eo amin'ny Mpitsara toko 2. Fisehon'Andriamanitra anankiray zany ty hoe anjelin'i Jehova. Zay ngamba ny tonga dia azahoanareo azy. Mpitsara toko 2. Andiny voalohany. Ary ilay anjelin'i Jehova niakatra avy tany Gilgala ka nakany Bokim ka nanao hoe nitondra anareo niakatra avy tany Ezipta aho ka napiditra anareo teo amin'ny tany izay nianako ny razanareo omena azy ka hoy izao tsy hanatsoaka amin'ny fanekeko aminareo aho mandrakizay. Io teny io raha mamaky tsika any amin'ny Exodus toko 20 dia Andriamanitra no miteny amin'io hoe zaho izy ny Andriamanitra ao izay nitondra anao mivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta. Nefa magaga fa le anjelin'i Jehova indray no miteny hoe zaho izy no nitondra anareo avy tany amin'ny tany nitondra anareo mivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta. Nisy taona niseho tamin'ny maman'i Samson io sy ny dadany. Vakitsika kely zay ao amin'ny Mpitsara toko 17. Mpitsara toko 17. Andiny 17. Mpitsara toko 17 andiny 17. Dia hoy manota amin'ilay anjelin'i Jehova, iza moa ny anaranao mba hanomezanay voninahitra anao rehefa tanteraka ny teninao. Hoy ilay anjelin'i Jehova taminy nahoana manontany ny anarako ianareo? Nahoana manontany ny anarako ianao? Anarana magaga zany. Dia vakitsika indray tsy amin'ny mandingana kely andiny fa 220. Ary tsy niseho tamin'ny Manoa sy ny vadiny intsony ilay anjelin'i Jehova dia fantatry Manoa fa anjelin'i Jehova izy. Ary hoy Manoa tamin'ny vadiny, ho faty koa sika satria efa nahita an'Andriamanitra. Mazava mihitsy ny soratra eto. Ho faty isika efa nahita an'Andriamanitra nefa n'izy io anjelin'i Jehova. Eo zany saka dia mahita izy fa le anjelin'i Jehova tsy izy akory fa Andriamanitra. Nisy taona indray niseho tamin'ny Abrahama ohatr'izao Andriamanitra. Genesis toko 7. Genesis toko 7. Andiny voalohany. Ary Jehova niseho tamin'ny Abrahama teo amin'ny kazony tery mibita amin'ny Mamre ary nipetraka teo am-baravaran'ilay izy ary nafara ny andro dia nanompo masina izy ka nijery ary indro nisy telo lahy nijanona tandrifiny. Voalaza mihitsy fa Jehova izy niseho tamin'ny Abrahama dia fisehony dia zao nisy telo lahy toy izy amin'izay mpanao trinité. Io fa nankitelo mihitsy io, Andriamanitra ray io, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy masina. Dia nefa raha vakitsika zao vakitsika kely eo amin'ny andiny 9. Genesis toko 17 andiny 9. Dia nitsanga nireny lehilahy ireny ka niala teo dia nitsinjo ny Sodoma ary Abrahama niaraka taminy hanatitra azy. Dia avy eo Andriamanitra niteny Abrahama amin'izay hoe afeniko niteny tamin'ny Abrahama amin'izay Jehova afeniko ny Abrahama va ozy izy izay zavatra ho ataoko. Dia rehefa mamaky tsika eo amin'ny andiny toko 7 amin'ny Genesis toko 7 dia zao voasoratra hoe dia nakany Sodoma ilay anjely roa no ny hariva. Zany hoe le roa akory tsy inona fa anjely fa ny ray ihany ny Andriamanitra olona. Niseho zany Andriamanitra ohatra ny olona mihitsy miresaka tsara amin'ny Abrahama miresaka fa ny roa lahy anjely. Nisy taona Andriamanitra efa olona teto amin'ity tany ity. Raha mamaky indray tsika ao amin'ny
Genesis 2:10 andin'ny fahatelo amby roapolo dia vakiako dia nitsangana tamin'iny alina iny ihany izy ka mitondra ny vadiny roa vavy sy ny ankizy vaviny roa ary ny zanany lahy iraika ambin'ny folo dia nita tamin'ny fitana tao Jakoba dia nita tamin'ny fitana tao Jaboky izy ary naka azy ireo izy dia napita azy tamin'ny renirano ary napita amin'ny fananany koa izy. Jakoba irery ihany no sisa nitoetra teo ary nisy lehilahy anankiray nitolona taminy mandrapazava ratsy ny andro ary rehefa hita mifatsinaresy azy izy dia nitendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotokin'i Jakoba raha mbola nitolona taminy izy ary hoy izy avelao andeha fa efa mazava ratsy ny andro fa hoy kosa Jakoba tsy avelako andeha anao raha tsy tahinao ary hoy izy taminy iza moa ny anaranao dia hoy izy Jakoba ary hoy indray izy tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao fa Israely satria efa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ilo ianao ka dia nahery dia nanontany Jakoba ka nanao hoe masiny ianao lazao kely ny anaranao ary hoy izy ahoana nanontanianao ny anarako dia nitay azy izy ary ny anaran'izany tany izany dia nataony Jakoba hoe Paniela fa hoy izy efa nahitan'Andriamanitra mifanatrika tamiko nefa voavonjy ny haiko. Io indray zany tsika dia mahita nisy lehilahy nitolona tamin'i Jakoba nandritry ny alina dia hoy izy Jakoba hoe efa nahita azy mifanatrika aho izy Andriamanitra io nyteneny ary ny anaran'izany tany izany izy dia nataony Jakoba hoe Paniela satria efa nahitan'Andriamanitra mifanatrika izany hoe nitolona taminy teo Andriamanitra naka endrikana olona dia aveo nitay azy iny tandindiny faminan'ny Israely satria io Israely io dia izay Israely dia tsisy ataony io afa-tsy mitolona amin'Andriamanitra zay mahatonga n'Andriamanitra miteny hoe mafiatoka sy mafo ary ny dikan'ny Israely izay mpitolona amin'Andriamanitra sy mpitolona amin'ny olona. Izany hoe misy karazany fisehon'Andriamanitra indray izy olona dia indraindray izy anjely dia raha mamaky indray tsika eo amin'ny Exodosy be da be ohatra fotsiny izao hoe eo amin'ny rehefa niona tamin'ny Elizy dia voalaza fa nisy tafidrivotra be dia aveo indray nisy horohotany dia voalaza nefa fa izy tao anatin'ny horohotany dia aveo nisy tsoka malemy dia aveo nisy feon'ny teny rehefa nidina teo amin'ny tendrombohitra Sinay izy dia izao mivoasoratra hoe Jehovah izy nidina teo tendrombohitra Sinay dia nisy trompetra mafy be dia nisy afo dia aveo nisy feon'ny teny dia tenenin'ny Mosesy mihitsy hoe tany an-damba Jehovah izy no niteny dia aveo tetao ny tany neninao ny feoany izany hoe zavaratsy vaovao zany ren'le ohatrany hoe maheno feon'Andriamanitra ianao dia aveo nefa misy zavatra ty tany hita amin'ny masonao zavatra hain'Andriamanitra daholo maka forma be da be ao anatin'ny fotoana anankiray ratsorona zay ngamba mety azahoanareo tsy voafehanao zany io amin'ny Baiboly dia izao ny finoany jiosy ndray andro any ary voasoratra mazava Jehova amonjy andro zareo tsy Andriamanitra hafa io fa Jehova mihitsy nidina amonjy ny vahoaka finoany jiosy zany mandrakity ny androany mbola zany zareo hoe ndray andro any Yahvé hidina amonjy ny olona vakitsika kely any eo amin'ny Isaia 35. Isaia 35. Andin'ny fahatelo. Isaia 35 andin'ny fahatelo. Isaia 5:telopolo andin'ny fahatelo. Ampaherezinareo ny tanana amin'ny raviravy ary atanjao ny lohalika malemy. Lazao amin'izay reraka-po hoe mahereza aza matahotra. Indro Andriamanitrareo ho avy mitondra famaliana. Dia amin'ny famalian'Andriamanitra eny izy tokoa no avy ka hamonjy anareo. Izy tsy miteny olo-kafa no avy fa Andriamanitra izy ho avy hamonjy anareo dia voateneny amin'izay dia ampahiratina ny masony jamba ary ampaladina ny sofiny marenina dia hitsambikina tahaka ny diera ny mandringa iloby ny lela mona hiboboka any anefitra ny rano ka hisy renirano any amin'ny tany karakaina. Tsy mbola nisy mihitsy io tamin'ny tantaran'ny jiosy raha sy tamin'ny andron'i Jesosy tsy nisy ary tsy nisy tsony raha tsy mpianana indray nanao azy. Inona le tsy nisy mpaminany zany nampahiratra masony jamba
iza ozy izy no avy izy tokoa izy ny amonjy anareo indro andriamanitrareo ho avy mitondra famalina izy tokoa no avy amonjy anareo nisy taony jaona nametra-panontaninan jesosy hoe ianao va le ho avy sa mbola ho hafa ny ndrasantsika dia inona ny tenenin' jesosy vakitsehakely amin'ny loka 7 io naveriny jesosy taminy tonga dia tsy niteny tsony jaona mazava efa tonga izy ozy izy tsy manina amin'izay natapahana ny lohako jaona toko 7 Luka toko 7 7 ary mpianatry jaona nanambara izany rehetra izany taminy ary jaona ny antso mpiananao lako eo aminy dia naniraka azy akany amin'ny tompo kanao hoe ianao va ilay ho avy sa mbola hafa ny andrasantsika ary no tonga tany aminy ireo lehilahy ireo dia nanao hoe jaona mpanao batisa naniraka katy aminay amin'ny tany hoe ianao koa va ilay ho avy sa mbola hafa ny andrasantsika tamin'izany olo izany jesosy dia nasitrana olona maro tamin'ny rofo sy ny aretina sy ny fanaratsy sady nampahiratra ny jamba maro dia namaly izy ka nanao hoe mandehana ianareo ambarao amin'ny jaona izao hitanareo sy renareo izao mahiratra ny jamba afaka amin'ny mandringa diovana amin'ny boka malady ny marina atsangana amin'ny maty ary ny malahelo dia hotoriana amin'ny filazantsara dia lasa izy le hiraka zany hoe tia jesosy tenenina dia izaho ty efa tonga za mpamonjy ao amin'ny vakitsakely indray nareo ohatra hoe mamaky eo amin'ny Isaia toko 7 Isaia toko 7 andininy 7 Isaia toko 7 andininy 7 injany misy Isaia toko 7 andininy 7 injany misy feo miantso hoe manamboara lalana ny anefitra ho an'i Jehova manaova lalambe any tany foana n'Andriamanitsika aoka sandratra ny loasa rehetra ary ahetra ny tendrombohitra sy ny avona rehetra aoka ho be avoana ho tonga lemandembana dia vakitsika kely mandingana kely tsika eto amin'ny andininy 7 manao izao hoe ry Ziona izay mitondra teny somafaly io miakarana ny tendrombohitra avo ry Jerusalema izay mitondra teny somafaly io asandrato mafy ny feonao asandrato fa aza matahotra lazao amin'ny tanàna ny Joda hoe indro andriamanitrareo indro Jehova tompo ho avy amin'ny heriny ka ny sandriny ihany no anapaka indro ny valim-pitiany dia adolony hoeny aminy ary ny valin'ny asa omeny dia ho anoloany izy iandry ny olony takam-piandry ondry izy raha tsorona dia izao ny tenin'Andriamanitra eny amboaro aloha izy ny lalan'Andriamanitra ny lalan'i Jehova dia rehefa avy eo amin'izay ho avy Jehova dia hamonjy ny olona izy hiandry azy takam-piandry ondry ohatra amin'ny protocole io ohatra amin'ny filoham-pirenena tsy tonga dia tonga tampotampoka izany fa ny filoham-pirenena misy manamboatra aloha manamboatra ny lalana ny dikan'io izany dia misy iraka alefan'Andriamanitra hanamboatra ny lalany alohan'ny hatongavana raha maky Malakia tsika toko 7 dia izao mivoalaza Malakia toko 7 Malakia toko 7 alohan'ny Matio no misy Malakia tonga dia amin'ny faran'ny testamenta taloha promessin'Andriamanitra io hoe raha ho avy aloha dia misy iraka alefako hanamboatra ny lalako dia avy eo ho avy amin'izay izy ho avy io dia laka ny indro Jehova ho avy hamonjy ny olona Malakia toko 7 Malakia toko 7 andininy 1 Jehova no miteny eto raha vakianareo eo amin'ny 7 amin'ny toko 2 izao voasoratra indro aniraka ny iraka aho ary izy amboatra ny lalana eo alohako Malakia toko 7 zany indro aniraka ny iraka aho ary izy amboatra ny lalana eo alohako dia raha mamaky eo ihany tsika dia aty amin'ny faran'ny Malakia dia izao mivoalaza toko 7 amby 20 Malakia toko 7 andininy 2 amby 20 manao hoe andininy 7 amby 20 indro izao aniraka ny Eli mpaminany ho aminareo dia tsy mboly tonga ny andron'i Jehova izay lehibe sady matahotra izany hoe aniraka ny Eli izy aloha ary izay finoana ny jiosy izay mahatonga ny repetera ny teny izao hoe maninona ary izy ny mpanoradalana sy ny fariseo ny teny hoe Eli tsy maintsy ho avy aloha dia izy jaona hoe Eli anefa tonga nefa ny olona izy nanao izay zitany taminy fa lazaiko andreo efa tonga sady Eli efa tonga sady dia Eli dia raha tsy mihinonareo izy dia izy nilay Eli ho avy izany hoe Eli tonga dia ary efa hiverina koa Jesosy dia mbola hisy Eli ho avy satria ny faminaniana amin'ny Baiboly misy indroa taona foana ohatran'ny hoe Babilôna zao nisy tamin'izany dia mbola hisy Babilôna Eli efa tonga dia rehefa hiverina Jesosy raha mamaky ny Apokalipsy dia misy 2 témoins vavolombelony roa mbola hiverina koa amin'ny fiverenan'i Jesosy fandroany zany hisy an'ny Eli koa hitory eto amin'ity zao tontolo ity indrindra ho Israel
voalaza eto mihitsy fa misy anamboatra ny lalan'i Jehova alohan'ny atongavana. Dia raha mamaky amin'izay tsika amin'ny magaga, raha mamaky tsika amin'ny Lioka rehefa teraka Jaona dia izao ny voalaza momba ny Jaona. Lioka toko voalohany andininy fa Lioka toko voalohany andininy fahaenina amby fitopolo 76. Lioka toko voalohany andininy fahaenina amby fitopolo. Resaka ny Jaona eto Simona le tao amin'ny tempoly le nitsodrano andry ry Maria sy Josefa. Zao ny voalaza. Ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminany ny avo indrindra, fa ialoha eo anatrehan'ny tompo ianao ka namboatra ny lalana. Azonareo tsara. Ianao izy ry zaza dia anamboatra ny lalan'ny tompo, anamboatra ny lalana eo alohany. Ary misy azy miteny hoe amboaro ny lalan'i Jehova. Dia rehefa voavoatra lalan'i Jehova dia indry Jehova iseho. Azonareo tsara. Jehova. Nefa rehefa avy eo Jesosy no tonga. Dia raha mamaky antsika verina kely eo amin'ilay Isaia toko 100 teo. Isaia toko 100. Raha mamaky ny Jaona ary tsika dia mbola miteny an'izao hoe araka ny teny voalaza amin'ny mpaminany hoe indro izy izy amboary lalan'i Jehova dia iseho Jaona. Izany hoe Jaona tsy izy akory fa Elia izay manamboatra ny lalan'i Jehova, Jesosy Kristy tompo rehefa tonga. 100. Isaia toko 100. Aloha tonga dia amin'ny Matthieu toko voalohany. Voalazantsika teo le hoe izy hamonjy ny olony le tamin'ny Isaia 35. Matthieu toko voalohany. Matthieu toko voalohany. Zao ny voalaza. Andininy faha 20. Fa raha mbola ny sainy izany zavatra izany izy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny nofo ka nanao hoe ry Josefa zanaky Davida, aza matahotra hampakatra amin'ny marivadinao. Fa ny zaza ho kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesosy. Fa izy hamonjy ny olony hanafaka amin'ny fahotana. Izany dia izany rehetra izany dia ho tonga mba tanteraka izay nampilazain'ny mpaminany tompo hoe indro ny Virginie toe-jaza ary ny zazalahy. Ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataon'olona hoe Emmanuel. Izany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Eo voalaza mihitsy fa izy hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotana. Le Isaia teo nefa miteny hoe ho avy izy dia izy hamonjy ny olony. Tsy miandry zavatra hafa zany ny jiosy fa ny zavatra endrasan'ny jiosy dia rehefa ho avy ny Mesia Andriamanitra velona hamonjy azy. Fa zao ny voalaza ny tenin'Andriamanitra koa voalohany, raha ho avy Jehova ozy izy dia betabe no tafotoana. Betabe ozy izy ny tsy hanaiky azy. Isaia toko 9. Isaia toko 9. Isaia toko 9. Andininy 17. Jehova tompony maro no asiana, aroka izy ihany no atahoranareo, ary izy ihany no angofitanareo. Dia ho fiterana ho masina ho anareo izy, fa ho vato manafitohana sy vato lampy lafaka kosa ho amin'ny firenena roa amin'ny Israely, sady ho fandrika sy tota amin'ny mponina Jerosalema. Azonareo ve izany tiany izany? Jehova tompony maro izy ny hamasino izy ihany no atahora. Fa amin'ny firenena Israely kosa izy dia ho lasa vato mahafitohana sy maso lafaka. Dia nefa raha mamaky amin'ny Petera tsika dia io vato io izy Jesosy io izay nanafitohana azy. Zavatra ny laviny izany ratsorina. Petera toko faha roa. Petera voalohany toko faha roa. Andininy faharoa. Petera voalohany toko faha roa andininy faharoa. Fa tahaka ny zaza voateraka dia manirindro noho ny mpanatsy misy titaka mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Raha tahinona nandrana nareo fa tsara ny tompo izay atononareo toy ny vato velona, ny lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa. Ka hatsangana ianareo ho vato velona, ho trano fanahy, ho fisorohana masina, hanatra panahy sitrak'Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy Kristy.
fa misy teny amin'ny soratra masina manao hoe indro mametraka vato mafehizoro aoziona ao dia vato voafity sady tsara ary izay mino azy tsy homenatra ko any fahatsarana dia ho anareo izay mino fa ho an'izay tsy mino kosa ny vato izay nylavin'ny olona laviny mpanao trano nefa tonga fehizoro tiany petera tenena dia hoe ny tompo izy izay atononareo toy ny vato velona ny lavin'ny olona fa voafitin'andriamanitra zany hoe le vato Jehova ny laviny voalaza teo amin'ilay Isaia hoe Jehova izy no asino a fa izy izy lasa ho vato manafitohana any jiosy zany efa profesia biblika mihitsy rehefa tonga ny tompo e tsy ino azy zany ny jiosy vitsy kely nino azy fa rehefa tonga fandroana izy ary baiboly a dia amin'izay vao mino azy ny firenena rehetra amin'ny Israely zao voalaza ny amin'ny raha mamakytsika amin'ny apokalipsia tsy misy mihitsy Jehova tonga zany ao tsy mahita an'izany ao nareo Jesosy ny tonga ao indro izy any amin'ny raha ho any lanitra ary masy rehetra ahita azy na dia izay nandefina azy izy zany Jesosy zany tsy mahita mihitsika hoe indro Jehova aza mbola miandry izy Jehova ho avy zany tsony Jehova efa tonga indrem-pandeha dia efa tonga fandroana izy hamonjy ny Israely zay sisa dia mifamifameno ireo profesia ireo fa sarona amin'izany ny Israely satria voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe misy fahasalombonana ho izy ny sarombonana n'Andriamanitra ny Israely fa rehefa miverina amin'ny tompo izy a dia esorona indray ny salombonana dia izany fahasalombonana izany izy dia Jesosy ihany misy an'izay any amin'ny tenin'Andriamanitra any fakitsika kely any ao amin'ny apokalipsia apokalipsia toko voalohany andiny fafito indry izy avy any amin'ny rahona lanitra indry izy avy amin'ny rahona ary masy rehetra hita azy na dia izay nandefina azy ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany eny amen izao ny alfa sy omega hoy ny tompo Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha dia ilay ho avy teny an'izao mihitsy jaona hoe indro izy ho avy any amin'ny rahona lanitra dia ary nareo nandefina azy izy dia ahita azy iza moa no nandefina zany iza moa no nandefina ny Jesosy zany Israely anie zany dia vakitsika kely ny ao amin'ny Zakaria toko faha 12 Zakaria toko faha 12 Zakaria toko faha 12 andininy fafolo Zakaria toko faha 12 andininy fafolo ary ahidiko amin'ny taranaka Davida sy ny mponina ny Jerosalema amin'ny fanahy fahasoavana sy ny fifonana ka hijery ahy izay nolefoniny izy hijery ahy izay nolefoniny izy miteny mihitsy eto zany ny tenin'Andriamanitra hoe hijery ahy izay nolefoniny izy io ny Israely rehefa iveriny Jesosy ao ko fantatrareo fa Israely zato isan-jato hiaika azy tompo sy mpamonjy hitomany azy raha mamaky an'io nareo dia zao ny zavatra izy hitomany an'ny Jesosy ny firenen'ny Israely rehetra hiaika azy amin'izay hoe izy kay ilay nendrasana raha mamaky an'io ny amasinina raha ny titre an'io dia hoe ny anamasinina ny Israely amin'ny andro farany io rehefa ho avy zay mahatonga hoe ankehitriny izao fa manomboka misy Israely miaika an'i Jesosy ho azy hoe Mesia miaika an'i Jesosy hoe ho tompo satria maninona efa miverina amin'ny tany tsikelikely io efa hiverina amin'ny finoana ny Jesosy ny olona dia izao indray voalaza raha mamaky any tsika amin'ny toko faha 7 Zakaria toko faha 7 eo akaiky eo ihany andiny fahatelo dia hivoaka Jehova ka hiady amin'ireny jetlisy ireny tahaka amin'ny fameliny andro fiadiana ary amin'izany andro izany ny tonga ny ijoro tendrombohitra oliva izy eo atsinanana ny tandrifin'i Jerosalema ary ny tendrombohitra oliva hitresaka eo afovoany atsinanana ka hiakandrefana ka hisy loharasany lehibe ary ny atsasaky ny tendrombohitra hifindriana avaratra fa ny atsasany kosa hianatsimo voalaza eto mihitsy fa hivoaka Jehova hozy izy ary amin'izany fotoana izany ny tonga nipetraka eo tendrombohitra oliva isy an'Andriamanitra ivoaka mahagaga nefa anao zao tsy mahita an'izany ianao amin'ny apokalipsia fa ny hitanao ao dia Jesosy indro ny sokatra ny lanitra ho izy tasy vakizaka kely anie apokalipsia toko faha 7 Apokalipsia toko faha 7 andiny faraky 11
Apokalipsy toko 8:1 ary nahita ny lanitra voasokatra aho ka indro nisy soavaly fotsy ary izay nitaingina azy dia natao hoe matoky sy marina ary ny amin'ny fahamarinany ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy hiadiny ary ny masony dia lelafo ary loha misy diadema maro ary izy mananarina voasoratra izay tsy misy malala akory afa-tsy ny tenany ihany ary miakanjo akanjo fofo voafafy izy ary ny anarany dia atao hoe tenin'Andriamanitra ary ny atoko miaramiran'ny lanitra nanaraka azy nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo ngony fotsy madinika sady fotsy madio ary ny sabatra maranitra nivoaka teo amin'ny vavany mba hameleza ny firenena ary izy hanapaka azy amin'ny tehim-by ary izy no manitsaka amin'ny fahamiazany divay fahatezeran'Andriamanitra tsy to ary mananarina voasoratra amin'ny lambany izy amin'ny anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjakampanjaka sy tompony tompo izy io Jesosy io ny anarany izy tenin'Andriamanitra nisy fotoana Jesosy rehefa nandeha niakatra teny amin'ny tendrombohitra oliva izy rehefa nandeha tadidinareo fakitsy kely amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly toko voalohany asan'ny apôstôly toko voalohany andiny fasivy ary rehefa nilaza izany Jesosy dia nakarina izy raha mbola nijery azy izy ireo dia nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masiny intsony izy ary raha mbola nandinika lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan Jesosy indreo nisy anjely roa lahy teo anilany ny akanjoakanjo fotsy izay nanao hoe ry lehilahy Galiana nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo iny Jesosy izay nampakarina ny ala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra ary izy ireo niverina tany Jerosalema rehefa avy tamin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva miteny mihitsy le anjely hoe iny Jesosy iny izy dia mbola ho avy hiverina indray tahaka ny nahitanao azy ahoana nahitany azy niakatra izy teo tendrombohitra Oliva ahoana nahitana azy rehefa verina izy eo tendrombohitra Oliva inona voalazan'ny Zakaria amin'izany androany Jehovah dia hitotona eo tendrombohitra Oliva ny tongony azonareo io tendrombohitra Oliva io manao ohatran'izao io ny finoana ny jiosy zany ohatran'izao rehefa namboarina ny tempolin'ny Salomona dia eto ny tempolin'ny Salomona aty atsinanana aty andrefana aty avaratra aty atsimo ny tempolin'Andriamanitra rery no mitodika miatsinanana avaratra nord dia est dia ouest dia sud zay amin'ny tempoly rehetra io rery mitodika mianatsinana zany hoe fanatrika amin'ny masoandro fa ny akamaroan'ny olona rehetra ny avy aty reny sinosy ny tany reny rehefa mivavaka dia manatrika amin'ny masoandro tiana Jesosy tenena amin'izany izy ny masoandro fa tsy io rehefa ianao zany hoe mila mivavaka amin'Andriamanitra dia mila miambony masoandro le fahazavana saritsarina fa mila miondrika tsara amin'ny fahavana tena izy dia eto io tendrombohitra Oliva io dia eto amin'izao tsika miteny izao misy atsony jiosy hoe porte d'or dia misy fasana be tabe eto io ny fasana be fasana indrindra ny Israel satria ahoana satria ny finoandry zareo dia izao rehefa ho avy Jehovah dia hanatsangana nyreto olona reto be tabe izy avy eto Jehovah ny teny izao amin'ny Ezekela hoe zaho izy ny hanokatra amin'ny fasanareo ho avy ny andro hanokafako ny fasanareo tsy misy mihitsy tsika da teoriana manangana amin'ny maty fa Jesosy manangana amin'ny maty rehefa nanangana Lazarosy izy dia mbola be fanontaniana be Marta hoe fantatrano fa hitsangana izy amin'ny andro farany izy Jesosy hoe zaho ny fananganana amin'ny fiainana zaho ny fananganana amin'ny maty sy fiainana io zany dia Jesosy tonga nofo Jehovah tonga nofo tsy misy ankoatran'izay ny ao amin'ny Baiboly ao dia mety hitentsika hoe maninona ary ny rehefa maty Stefana dia niteny izao hoe nahitany sy lanitra ny sokatra dia teo kavanan'Andriamanitra izy tanareo fa misy anankiroa fa teo aloha zany fanahy masina tsy tao hoe nakaiza satria tsy tao fa tokony teo akavia koa zany fanahy masina dia ny Jesosy eo akavanana mety izay ny eritreritr' olona vakiza kely eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 asan'ny apôstôly toko 7 andininy fa 55 fa Stefana nafehin'ny fanahy masina dia nibanjina lanitra ka nahita voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanana
dia nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana okavanan'andriamanitra ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nitsety taditiny ka indray ndrodina tamina dia nandroaka azy hoe nivelan'ny tanàna ka nitora-bato azy ary ireo valombelona dia nametraka ny fitafiany torilan'ny tongotra ny zatovo atao hoe saoly ary ny olona nitora-bato any stefana izay niantso hoe ry jesosy tompo raisy mifanahiko dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe tompo azo atao ely ny ane izany ary efa nilazan'izany izy dia nodomandra eto dia voalazany stefana mihitsy hoe nahita n'andriamanitra izy sy jesosy kristy tompo izy nitsangany eo ankavanana jesosy rehefa noentina tao amin'ny mpisorona be dia izy mpisorona be maninona raha oviana izy ianao mbola mampisalasala anay fa teneno ianao ve ny zanak'andriamanitra ianao ve ny kristy dia izy jesosy hoe voalazanao fa zao no izy ary ranomboka androany izy dia hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo tanakavanana ny herin'andriamanitra avy indrindra mety be ny verset milaza hoe jesosy dia eo tananakavanan'andriamanitra fa inona le tanakavanan'andriamanitra ny olona mieritreritra hoe tia ny tananakavanana dia eto jesosy tsy izay nareo rehefa mieritreritra n'andriamanitra dia zao foana teniko nareo hoe tsy ohatran'ny olona io tsy ohatran'ny nofo io jesosy rehefa miteny izao hoe lanitra ozy izy ny siza fiandrianako ny tany ny fitoeran'ny tongotra ka trano manahoana ny ampitrahanareo anao izy dikan'izany tsy hoe akory hoe misy tongotra ngeza be mihitsy atao tany dia tsy izany fa naizanay dia ho foana andriamanitra misy zany ny baiboly a tsy araky ny eritreritra ao le heviny fa misy ny baiboly tena tonga dia ohatran'ny zazakely zay le rononom-panahy teo tanana misy dikan'lehibe io tanana io amin'andriamanitra tanana tananakavana inona ny tananakavanana amin'andriamanitra raha makitsika amin'ny salamy toko fa 7:20 7:20 azafady 7:20 salamy fa 7:20 nefa kitsika kely andiny 7:10 ndraindray koa teneniny hoe sandriny Jehova ozy izy mahery zay le hoe mova foy ny tanako ka tsy mavonjo izy dia ny tanana izy amin'iny andiny 7:10 miteny zao hoe manatsandro mahery ianao mahery ny tananao avo ny tananao ankavanana zany hoe mahery izy ny tanan'andriamanitra mahery ary miteny mihitsy izy any amin'ny exodosy toko 5:12 hoe ny sandrinao izy dia tena mahery be manorotoro ny fahavalo dia amin'ny Isaia any Isaia 48 Isaia 48 Isaia 48 andiny 7:12 eny ny tanako nanorona ny fanambina ny tany ary ny tanako ankavanana no mamelatra ny lanitra raha ntsoko ireo dia indray miseho avokoa dia mihitsy andriamanitra hoe ny tanako izy nanao ny lanitra sy ny tany magaka nefa dia izao raha mamaky ny baiboly ianao tsy mahita ny tanan'andriamanitra zany nanorona ny lanitra sy ny tany fa inona nefa ny teniny dia io voalaza io mihitsy eo amin'ny andininy eo ambany eo hoe rehefa niantso aho izy dia niseho le izy zany hoe miteny izy hoe ny tanako nanao ny lanitra sy ny tany dia rehefa niteny a dia nisy le izy nidika ny tanana dia tsy inona fa tenin'andriamanitra ihany zay herin'andriamanitra any amin'ny Korinthiana izy miteny Jesosy Kristy izy le puissance an'andriamanitra herin'andriamanitra misy an'izao any amin'ny Isaia toko fa afantarana antsika ny dikan'io tanana io sandro io tsy izy afa Jesosy io e dikany hoe mipetraka eo amin'ny tanana ankavan'andriamanitra izy dia Jesosy ny herin'andriamanitra ahafahany manao zavatra zay ngamba mety azavana azy fa tsy ohatrany hoe tsika mantsy ohatrany hoe zarazaraintsika le izy fa tsy amin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra manao zavatra amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompo andriamanitra rehefa manao zavatra azy fa mbola zavaintsika misimisy kokoa Isaia toko fa 55 akizakely ny Isaia 55 Isaia 55 51 Isaia 51 Isaia 51 andiny fasivy Isaia 51 andiny fasivy Isaia 1:10 andiny fasivy mifoaza ary sandran'i Jehova mitafy hery mifoaza taka ny tamin'ny andro fahiny dia taka amin'ny andro alasa ela tsy anao va ny tetitetika ny Rahaba sy ny tomboka ny dragona tsy anao va ilay namaina ny ranomasina
dia nyrano amin'ny lalina indrindra ka nanao ny ranomasina lala alehan'ny olona teny mihitsy izy te mifoaza hozy izy ry tanan'andriamanitra raha tsorona ainareo tsisy tanana tenenina amin'ny fo zany hoe mifoaza ry tongotra mifoaza ry orona mifoaza ry loha fa eto a miteny zavatra hafa mihitsy ny baiboly mifoaza ry tanan'andriamanitra ohatrany hoe olona zany raha tsorona ohatrany hoe mifoaza amin'izay nao ry misa azonareo raha makintsika ny Isaia 53 dia zao ny voalaza Isaia 53 Isaia 53 Isaia 53 andiny voalohany iza nino ny teny nampitondrana anay ary iza hozy izy nampisehoana ny sandran'i Jehova rehefa iteny an'io Isaia dia hoe rehefa itoriany Jesosy dia le tsisy nino mihitsy io sandran'i Jehova rehefa vakianareo dia Jesosy Kristy tompo io zany hoe ny tanana amin'Andriamanitra dia teny foana Andriamanitra ao fanahy tsy ohatran'ny olona zany ny tanana zany dia puissance an'Andriamanitra fotsiny dia izay izy rehefa miasa izy le mahery ny anaran'Andriamanitra io ohatran'izao magaga be mihitsy ahitantsika tsara hoe i Jehova ihany ny Andriamanitra ny anaran'Andriamanitra amin'ny baiboly Andriamanitra zany akory tsy anarana oka koa fantatsika zany Andriamanitra tsy anarana Dieu izy amin'ny teny frantsay Andriamanitra amin'ny teny gasy God izy amin'ny teny anglisy ray zany tsy anarana za zao ray ny janako fa ny anarako misy samy hafa be zany zanaka zany koa tsy anarana za zao zanaka ny dadanay fa ny anarako misy ny ray sy ny zanaka zany tsy anarana zany fa niraikitra sahana azonareo rehefa miteny zany hoe manao batisa zany minarany ray sy ny zanaka ary fanahy masina misaha daholo reo fa misahana ndraikitra hafa za indraindray zanaka dadanay mipetraka ny toerana zanaka ary rehefa zanaka zany dia mila miantso hoe dada fa rehefa ray ny kesi indray dia amin'ny maray dia manao ndraikitra ny ray toetra izay koa Andriamanitra tsy zarainao telo io fa misahana ndraikitra maro samihafa amin'ny baiboly misy taona izy zanaka misy taona izy ray ankehitriny izy fanahy mitoetra ao anatintsika zao ny anaran'Andriamanitra YHWH io izy ny anarany amin'ny teny raha ohatra hoe adika amin'ny tenytsika ohatra zao zany amin'ny teny hébreu io dia zao ny hébreu moa makany ankavanana makaty matena magaga mihitsy teboka kely ny fiatomboany faingo dia avy eo manao ohatran'izao dia avy eo manao ohatran'izao dia avy eo manao ohatran'izao tia miverina indroa dia ny dikan'io dia tia iôda dia tia he dia tia hoavy dia tia he dia ny dikan'ity satria misy dikany daholo amin'ny teny ihany misy dikany daholo amin'ny teny hébreu dikan'ity faingo kely eto ambony ity point kely io tanana na hoe puissance na hoe hery zany hoe naran'Andriamanitra dia manomboka amin'ny hery tanana kavanana ny heriko rehetra dia amin'ity tanako kavanana ity za zao ohatra hoe bata zavatra amin'ny tanana kavia tsy mahazaka firy satria zako droitie tsika rehetra ngamba ohatra fa rehefa ty amin'izay ny ampiasaiko mavita zavatra be zahako ihany dia avy eo ety sofla fiderana dia avy eo ty ho avy ty ny dikany dia fantsika dia avy eo miverina indray fiderana ny anaran'Andriamanitra zany raha tsorina dia zao tanana vao fantsika dia amin'izay izy no midera azy fijaliana zany raha tsorina ny anaran'Andriamanitra akory dia ny tanana vao omby tamin'ny azy fijaliana izay ny anarany raha tsorina dia raha ohatra ka atao indray ny anarany Yehoshua dia zao izay mantsy ny anaran'i Jesosy ito Yahvé no mpamonjy izay ny dikan'i Jesosy raha maka Matthieu toko voalohany nareo tsy hoe anjely no mpamonjy fa Yahvé no mpamonjy na hoe Jehovah no mpamonjy lizy mantsy ity tsy hain'ny tononona mihitsy na ny jiosy raha tsy manonona an'io zany fa tena mitandrina be tsy izay mahatonga hoe adino ny anaran'Andriamanitra atao amin'ny baiboly izay mahatonga Jesosy mivavaka hoe efa nampahafantariko azy ny anarana menao satria misy taona ny mpisorona tamin'izany rehefa mandika an'io dia maka tanana volafotsy zany ny fomba ataondrareo
dia amin'iny mamaky tora ohatran'izao na koa hoe rehefa mahavoasoratra nito mpanorad-dalàna tsy azo fafana io na nisy diso tsipelina ary ny taty akaiky taty fa voavoasoratra io dia zay finoana ny jiosy dia rehefa tsy haintsika koa nanonana azy dia nasiantsika amin'izay ia ve dia zay natonga anazy hoe ia ve io manakaiky azy fa tsy Jehovah io no tena manakaiky azy hoe ia ve dia ny anaran'i Jesosy amin'izay nefa dia zao ty ihany no miverina io a dia io a dia io a dia avy eo amin'izay ohatran'ny tsy hay za tsy mahalala jiosy be a fa hoe mba zao fotsiny ny haiko sao dia avy eo nefa mahalala jiosy be a io ny anaran'i Jesosy ty miverina dia avy eo misy an'ity hoe soa dikany soa io mpamonjy Jesosy tsy iza akory fa Yahve fa nometsona azy fotsiny lasa mpamonjy misy anarana maro amin'Andriamanitra El Shaddai ny dikan'izany tout puissant indray izy atao hoe Elohim indray izy atao hoe El Elyon fa ny anarana amboniny izay rehetrarehetra izay dia ty izany hoe mety afaka antsoinao za zao manana anarana anaky be da be Randrianirina Boto Misantatrarivo raha manao iso anaraka izao zany fa ny tena ambony indrindra amin'ny anarana rehetra tsy Jehovah tena mialatsiny aho izay tena Jehovah mahaino zany fa Yahoshua zay mahatonga ny baiboly miteny izao akitsy kelany eo amin'ny Filipiana Filipiana toko faharoa Filipiana toko faharoa koa izany na nandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezany azy ny anarana izay amboniny anarana rehetra mba ao amin'ny andiny fasivy Filipiana toko faharoa andiny fasivy mba amin'ny anaran'i Jesosy ny andohalian'ny lohalika rehetra na any an-danitra na aty an-tany na ny ambany tany ka nehoan'ny lera rehetra fa Jesosy Kristy ny tompo voninahitran'Andriamanitra ray raha maky indray nareo any amin'ny Isaia 45 dia zao voalaza any hoe raha velona koa ho Jehovah dia zao andiny fahatelo ambin'ny folo lohalika rehetra andohalika eo anatriako nefa eto dia miteny mihitsy Paul fa ny anarana andohaliana dia tsisy afa Jesosy izy miteny mihitsy hoe tsisy anarana ambony be any an-danitra any fa aza mitady anarana ambony be any fa ny ambony indrindra dia ty tsy ty velively raha sorona koa ty dia midika an'ity a dia hoe je suis raha sorona le iaoda kely ty hoe je suis izy zaho no izy hoe anio io ny anarana asehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy rehefa nandeha Mosesy hoe zaho izy raha iranao makany amin'ny zanak'Israely dia anontany ny anarako izy dia inona no lazaiko dia izy Andriamanitra tenenao izao izy hoe Jehovah ho izy izao izay izy hatrizay ka ho mandrakizay je suis dia nefa misy taona Jesosy zany foana ny tenenina rehefa andeha sambotra anazy ny Jodas sy ny namany ao amin'ny Matthieu ngamba izay na Jaune vakitsika kely eny amin'ny jiosy koa fantatsika fa zao ny amin'ny jiosy tsisy an'izany verbe être avoir zany tsisy lasa sy passé magaga tsy misy an'izany izy miteny zavatra lasa dia miteny zavatra ho azy fa ny anazy tsy misy an'izany hoe être passé avoir fa raha vao miteny être zany izy zany hoe je suis dia Andriamanitra zay ny amin'ny jiosy afaka mijery encyclopédie koa nareo fa tena magaga na firafitra ny teny ny tena magaga Jaune toko fa Matthieu Matthieu toko fa Luc ie azafady Jaune toko fa 8.
ary satria fantatry jesosy zay rehetra anjo azy dia nivoaka izy ka nanao tamin'ireo hoe iza moa no tadiavinareo ary izy ireo namaly hoe jesosy avy ary nazareta ary io jesosy izao no izy ary teo koa jotasy ilay namadika azy ary raha vao nilaza taminy hoe izao no izy dia nianitra ireo ka lavy tamin'ny tany eto zany jesosy izao nytenenina izao no izy tia nytenena amin'izay dia le anarana sehony tamin'ny Mosesy dia zao izy ny voasoratra raha vao nitenena io jesosy dina ny zavaniseho nandohalika daholo ny sambotra azy niondrika misy fahefana tsinona tonga dia lavo automatika ianao tonga dia lavo azy satria izao no izy ny dikan'io dia je suis izao Yahvé izao izay izy adraika ao mandraka izay fotsiny dikany ratsorina misy taona koa any amin'ny Isaia any miteny izao a fakitsakely ny Isaia Jeremia toko fa 3:20 Jeremia toko fa misy anarana fiantsonan'ny Jesosy ray koa any Jeremia toko fa 3:20 be da be mihitsy le izy fa Jesosy reto a Jesosy no Andriamanitra velona zay nga mandratsorina Jeremia toko fa 3:20 indro avy ny andro i Jehova izay nanganako ratsana marina ho an'i David ka anjaka izy sady hoendry ary anao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany amin'ny andro ny amonjena ny Joda sy andriany Israely fahizay ary izao ny anarana izay hanonona azy Jehova fahamarinantsika ho avy izy ny andro isy ratsana iseho dia izao ny anarana hanonona azy Jehova ho izy fahamarinantsika amin'ny apokalipsy dia izao voalazan'i Jesosy niteneniny io zavatra io zao izy ilay ratsany Davida andiny fahinana ambin'ny folo apokalipsy toko 2:20 andiny fahinana ambin'ny folo zao voalaza apokalipsy toko 2:20 andiny fahinana ambin'ny folo izao Jesosy naniraka ny anjeliko anambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana izao ny solofo taranaki Davida nikita mamirapiratra amin'ny fitarikandro le nitenen'Andriamanitra ato zany ho avy ny fotoana ka isy ratsana dikany mitsimoka zany ratsana mitsiry zany a le fambolena reny tandreo hoe bourgeonne moa satsaiko ny fiteny azy mitsimoka mitsiry résurrection zany efa fianambarana sady amin'i Jesosy dia nitenen'ny tompo mihitsy hoe izao izy ny solofo taranaki Davida ny fiantsonan'i Jesosy koa dia Jehova fahamarinantsika raha mamaky amin'ny apokalipsy eo ambony eo tsika dia mbola zao koa ny voalaza ao apokalipsy toko 2:20 eo ambony kely eo ary hoy izy tamiko matoky sady marina ireo tenin'ireo andiny fahenina apokalipsy toko 2:20 andiny fahenina ary hoy izy tamiko matoky sady marina ireo tenin'ireo ary ny tompo Andriamanitra ny fanahy mpaminany naniraka ny anjeliny aneo ampanompony zavatra tsy maintsy tonga faingana iza hozy izy ny tompo Andriamanitra ny fanahy mpaminany naniraka ny anjeliny mazava be zany teny zany vakitsika kely nefa ny eo amin'ny andiny fahinana ambin'ny folo dia zao voalaza amin'ny toko 2:20 andiny fahinana ambin'ny folo izao Jesosy naniraka ny anjeliko eo ambony eo izy miteny hoe ny tompo Andriamanitra mpaminany naniraka ny anjeliny eo ambany izy miteny izao Jesosy naniraka ny anjeliko anambara aminareo ireo zavatra ireo dia avy eo mbola nasiny koa moa eo amin'ny andiny 2:20 hoe indro ahafaingana ao areto amiko ny famaliko mba hamaliako ny olona rehetra araka ny asany izao ny alfa sy omega ny voalohany sy ny farany ny fiandohana sy ny fiafarana io critère io tsy isy critère amin'ny tenany io fa tsy Andriamanitra raha maky ny Isaia 43 44 45 46 Andriamanitra ray Jehova mihitsy no miteny izao ny alfa sy omega zany voalohany zany farany tsy misy Andriamanitra mihitsy koa raha izy eto amiko vakitsika kely any amin'ny Isaia Deutéronomie 32 39 Deutéronomie 32 39 Deutéronomie 32 39 akiko aminaran'i Jesosy fa ankehitriny fantaro ankehitriny fa izao dia izao no izy ka tsy misy Andriamanitra eto amiko izao mahafatsy mahavelona ary izao maharatra sy mahasitrana mazava be mihitsy hoe tsisy Andriamanitra eto amiko
mandeha mazava be mihitsy eto fa tsy misy Andriamanitra izy eto amiko. Dikan'io koa miteny frantsay dia eto anilako, eto kaikoko. Tsy misy Andriamanitra zany zany eo akaikin'Andriamanitra hoe raha miteny teo zany hoe eto ankaviana eto ankavanana, efa nazavaina anareo teo ny dikany ankavanana. Fa herin'Andriamanitra, puissance an'Andriamanitra. Amin'ny Isaia 44 revaka isika Isaia 43 Isaia 43. Isaia 43. Fa io dia Andriamanitra no miteny hoe izao ny voalohany, izao ny farany, tsy misy Andriamanitra fa tsy zaho izy izy. Nefa Jesosy koa miteny izany any amin'ny testamenta vaovao. Isaia 43. Na 44 tonga dia 44 andininy fahenina. Izao no lazain'i Jehovah mpanjakan'Israely, dia Jehovah tompony maro mpanavitra azy. Izao ny voalohany ary izao ny farany, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy izaho. Tsika teo vao nahita an'i Jesosy koa ny teny an'io. Raha mamaky ny Apokalipsy tsika dia averin'i Jesosy intelo ngamby io milaza amin'ny tenany fa nampiany zavatra anankiray. Efa maty aho izy nefa velona indray. Akitsakeny Apokalipsy toko voalohany. Andiny fafito amby folo. Apokalipsy toko voalohany andiny fafito amby folo. Ary raha nahita azy aho dia laviny akoka tahaka ny maty teo anoloan'ny tongony. Fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka hoe aza matahotra, izao ny voalohany, izao ny farany. Dia ilay velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana fanalahidin'ny fahafatesana. Jesosy zany, Jesosy ny voalohany, Jesosy ny farany, Jesosy daholo io hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Mety teny amin'izay tsika hoe maninona ary izy le niteny an'ilay hoe mandehana manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy-masina. Teny Jesosy iny dia nakakaniny nefa amin'izao. Raha maka baiboly nareo tsy mahita mihitsy olona natao batisa tamin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy-masina natao na ny Ray azy. Tsy misy. Fa natao mpianatra batisa dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy daholo. Tamin'ny latsan'ny fanahy-masina, Kornelio sy maro samihafa. Satria manino? Satria ilay araka ny teneniko anareo teo hoe ny Ray Zanaka zany sy ny fanahy-masina zany andraikitra saniny. Nisy taona moa tsy teto fa nizara kely an'izay zao tsisy fahefana zany. Mety atohana anareo zany Tsisy olona mihitsy ao amin'ny baiboly na hoe olona izay nampiasan'i Jesosy ka nanao zavatra dia hoe mandroaka dia vola amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy-masina. Na hoe manasitrana amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy-masina, tsy izany. Fa Jesosy mihitsy miteny hoe raha hangataka zavatra amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Amin'ny anaran'i Jesosy daholo nanaova mpianatra anazy, fa tsy misy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy-masina izany. Hitanareo raha maka averiko ilay fanoharana kely niteneniko, izao ilay niteneniko tamin'ny henona izay tsy teo. Raha ohatra hakaka vola any amin'ny banky dia misy manana vola amiko, ohatra hoe averiko any manana lareo vola. Dia izy ananako vola lareo, dia izy lareo amiko hoe ame an'ilay volako amin'izay, ao fa omeko amin'izay ilay volanao. Fa seky ny ananako izy lareo. Dia izy hoe aza atao amin'ny anarako ilay izy fa ny raiko koa ny ray aman-dreniko manam-bola amiko dia aleo soratana amin'ny anaran'ny ray aman-dreniko ilay izy. Na aza atao amin'ny anaran'ny raiko na ny anaran'ny reniko. Dia soratana amin'ny anaran'ny ray aman-dreny. Dia raha ohatra ka izao soratany lareo hoe seky mitondra ny anarana ray aman-dreny misa. Dia mahazo vola ny banky ve? Satria manino? Tsisy fahefana. Fa raha izao kosa amin'ny anaran'ny Randrianirina Boto, izay ny anaran'ny dadako, dia mivoaka ny vola. Tiana tenena amin'ireo dia ohatr'izay rehefa niteny Jesosy hoe manao batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy-masina.
titre daholo zany zay san'andriamanitra liaraka teneniko teo tsy voafianao indraindray andriamanitra afaka olona indraindray andriamanitra afaka hafa indraindray izy mivadika voromelalana indraindray izy lasa olona vitan'izany naizanaiza ongona androna telo izy izy a de eo afovoany a tsy hoe tsisy an' jesosy akory zao any amin'ny hafa any anankitelo fotsiny sehon'i jesosy tao amin'izy natao batisa de mipari jara daholo ny sain'ny olona rehetra raha ohatra zany tsika ka tamin'izy nidina teo tendrombohatra sinay de mety ny zara dimy ngamby andriamanitra satria zavatra nisy teo nisy zavatra anankidimy sa efatra teo nyseho nisy feo tany an-danitra ankizy kely eny e Isaia toko fa Eoxedosy zay ny dikany hoe tout puissant El Shaddai tout puissant zany a tsy haiko mifanazavana atao tsy to moa izy amin'ny teny gasy tsy to andriamanitra tsy to tsy de malaza azy loatra fa ny dikany de hery de rehetrarehetra zay ngambana zany hoe mahay ny zavatra rehetra mavita ny zavatra rehetra manerana ny zavatra rehetra illimité zany raha ny tena izy ara zany tsy tokony trinité fa amina milliard de té tsy haiko zay ny tena mahafehy azy illimité tsy voafehanao rehefa nitokanana ny tempoly de zao mihitsy ny tenen'ny Solomona hoe lanitra sy ny lanitra ny lanitra reo izy tsy omby anao trano manao ahoana koa izy moa Paul ny avitana anazy fa illimité io misy taona io afaka anjely araha le teneniny any amin'ny hébreu hoe anjely ao izy lasa olona mazotozy miapetrano vahiny fa tamin'izany ny sasany de napetrano anjely nefa tsy fantany de andriamanitra izy ianao tsy afaka hoe eto izy lasa olona de naizanaiza tsy hoe rehefa nidina teto tany akory andriamanitra zay lasa olona de tsisy anazy tany an-danitra sady eto izy niany sady voromelala izy nio sady kitana koa izy zay mahatonga ny hoe jesosy foana ny rehetrarehetra raha ny définition jesosy tsy voalazako aminao eto daholo misy taona izy mpisorona be voalazany hébreu zany sady mpisorona be izy no osy lako de ny rano izy izy nety niditra tao amin'ny tempoly zany hoe misy taona zany izy naka nitoerana osy a osy la de misy taona izy lasa mpisorona be manolotra an'iny ihany koa de misy taona koa izy a mamela heloka de misy taona izy rehefa tonga ny andro farany mitsara andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany zay mahatonga ny baiboly miteny izao hoe jesosy miteny an'iny foana hoe za mivavahady de aveo ambany kely izy miteny hoe za mimpiandry ondry de misy taona indray izy miteny hoe za ny ondry jesosy daholo zany andriamanitra ray zanak'andriamanitra fa tsy andriamanitra zanaka satria tsy zany ao baiboly fa le zanak'andriamanitra de le côtéan'ny olona le voalaza teo mihitsy hoe mpanelanelana tsy maintsy maka côtéan'ny olona andriamanitra satria olona ny nanota tsy maintsy misy olona mandray mivaly ny fahotana de naka olona izy zato isan-jato a en même temps izy ihany ny amelany helika atsika en même temps rehefa tonga ny farandro izy koa ny mbola hitsara atsika izy daholo io ka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy misy afa-tsy jesosy amin'ity baiboly ity manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany zay tsy haiko zay fandraisanareo azy fa izy ny andriamanitra tokana ary araka ny tenentsika teo andriamanitra ray a andriamanitra mbola endrasany jiosy ary ny jiosy hitomany azy amin'izay andro zay voalaza ny soratr'andriamanitra zany tenin'andriamanitra anangana ny olona rehetrarehetra zay andriamanitra vakitsy kely na moa le Exodosy sotra atsika Exodosy toko fa 12 toko fa tsy toko fa 12 fa le teo amin'ny tendrombohitra Sinay toko fa 7 Exodosy toko fa 7 ary noho ny tamin'ny maraina ny andro fahatelo de nisy kotrokorana sy elatra ary rahona matevina teo an-tendrombohitra ary nisy fiananjomara mafy indrindra de torakovitra ny olona rehetra izay teo an-toby ary misesy nitondra ny olona nivoaka teo an-toby mba hiona amin'andriamanitra dia nijanona teo ambody ny tendrombohitra izy ary ny tendrombohitra Sinay ny varatsetroka satria Jehova nidina teo ambony ny tao anaty afo voalaza mihitsy fa eto Jehova dia iny nidina taiza teo tendrombohitra Sinay de nisy afo nisy troko nisy zavatra be zany teo de rehefa mamaky amin'izay nefa atsika any amin'ny Deutéronomie de zao voalaza ny Deutéronomie toko fa 4 Deutéronomie a Deutéronomie andiny fa 5:30
ozy izy mosesy taololo kely eo nareo ozy izy aoka tsy hanao andriamanitra hafa fa tsy nahita na inona na inona izy tamin'ny sehon'andriamanitra taminareo dia vakiko eo andiny fa 3:35 Deutéronomie 4:35 ianao napahitany izany mba hafantaranao fa Jehovah no Andriamanitra fa tsy misy hafa-tsy izy avy tany an-danitra no nampandrenesany ianao ny feony ananany anarahany ianao ary teo ambony tany nanehoanao ny afony lehibe ary ny teny renao tao anatin'ny afo azonareo ve ty nitenenina amin'izany tany an-danitra ihany izy no ny teny dia avy eo eny tao anatin'ny afo ny teniny tsika nefa teo ny teny hoe Andriamanitra nidina tao amin'ny afo izany hoe sady eto izy no ariko rehefa ny teny an'izao Jesosy tao amin'ny Jaona 4:7 Jaona 4:7 Jaona 4:7 Jaona 4:7 andininy fa 12 raha ny zavatra tia tany aza ny nolazaiko taminareo ka tsy inoanareo ahoana ny inoanareo raha milaza aminareo zavatra any an-danitra ary tsy nisy niakatra ao any an-danitra fa tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona izay any an-danitra nefa naiza izy amin'io eto tany dia izy nefa miteny aiza ilay zanak'olona any an-danitra izany hoe sady aiza izy zany any an-danitra ny aiza koa eto tany tsy voafianao zany Andriamanitra maka andraikitra samihafa dia izy mety misy taona hoe fa maninona ary izy no miteny hoe Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo zay koa mantsy rehefa mamaky an'ilay baiboly dia misy an'iny hoe amin'ny Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo zavatra tsy vaovao zany fa ny testamenta taloha efa mpiteny an'izany Andriamanitra ataony an'izao indray izy amin'ny testamenta taloha hoe Jehovah ray sy ny ray masin'Israely dia rehefa mamaky an'izany tsika dia ohatran'ny misy anankiroa satria ny dikan'ilay sy mantsy amin'ny teny gasy ohatrany hoe dada sy neny fa tsy izay io amin'ny jiosy vakitsika kely anie ao amin'ny Isaia 45 55 Isaia 55 Isaia 55 andiny fadimy indro firenena izay tsy fantatrao no atsoinao ary firenena izay tsy malalanao no hiazakazaka ho aminao no ny amin'ny Jehovah Andriamanitra ao sy ny ray masin'Israely fa nomeny voninahitra ianao eto izy dia miteny hoe amin'ny Jehovah izy sy ny ray masin'Israely ohatrany hoe Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo raha mamaky indray ianao nefa ny Isaia 10 dia zao mivoalaza zao Isaia 10 andiny 20 Isaia 10 andiny 20 ary amin'izany andro izany ny Israely sisa izay tsy ringana amin'ny taranaka Jakoba dia tsy ankina amin'izay mamely azy intsony fa Jehovah iray masin'Israely ihany no ankinany tokoa teny indray eto hoe Jehovah dia iray masin'Israely ary iny efa zarainy roa hoe Jehovah sy iray masin'Israely satria misy andraikitra ny ray misy taona Jehovah io miteny amin'ny tenany magaga tsy ohatra tsika zao raha miresaka dia ohatran'izao hoe za zao miteny aminareo androany zao ny zavatra lazaiko aminareo miteny hoe koa anao ianao ohatr'izany fa Andriamanitra zao raha miteny dia zao indray ny teneniny zao ny lazay misy aminareo azonareo miteny amin'ny tenany izy misy andraikitra ray raisiny ohatra ny apetrany hoe olona hafa nefa izy no miteny azy ho filoham-pirenena misy taona manao an'izany misy taona zao ny filoham-pirenena rehefa kambary dia miteny hoe ry vahoaka malagasy mila anareo ny filoha mila anareo izy hanohana azy azonareo ilay izy ohatrany hoe apetrany ery le andraikitra amin'ny mahafiloha azy nefa izy ihany no miteny azy ao amin'ny baibola misy taona Andriamanitra miteny amin'ny tenany misy taona izy rehefa miteny ny zanaka dia ohatrany ataony mitokana rehefa miteny amin'ilay mpanompo dia ataony mitokana le andraikitra sahana fa izy ihany no misahana n'iny asa iny rehefa avy eo zay ngamba ny azavonareo dia ohatrany hoe Jesosy rehefa tonga eto tany koa ny tokony fantatrareo dia zao amin'ny maha Jesosy teto misy versi anankiroa milaza ao amin'ny baiboly fa olona izy olona 100 isan-jato akitsika kely Romanina tsy magaga mihitsy zany raha misy an' Jesosy dia miresaka amin'Andriamanitra rainy dia misy an'Andriamanitra ray miresaka amin'ny zanany izy daholo zany Romanina 9:5
Romanina toko 5 andininy 5 nefa tsy taka ny fahadisoana ny famezam-pahasoavana fa raha ny fahadisoan'ny anankiray no nahatonga fahafatesana ho amin'ny maro maika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahamezam-pahasoavana ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy. Eo indray izy miteny hoe olona Jesosy, mazava mihitsy olona hozy izy. Dia le efa nivakitsika tamin'ny Timote teo hoe ny ray ihany izy mipanalalana amin'Andriamanitra dia Jesosy Kristy izay olona. Le côté an Jesosy olona iny anie mahatonga antsika ho tafiditra ny lanitra. Le izy amin'ny mazanaka anazy iny, izy mimpanelanelana. Amin'ny mazanaka azy zany dia ohatran'ny any amin'ny Hébreu izy miteny hoe nianatra fianarana izy, nianatra obéissant. Zany hoe rehefa Jesosy le iny hitantsika iny izy le ny ray dia ambilehibe noho za, tsy mahay manao inona hoy izy raha fa tsy ny ray izay ataony ray no ataoko. Mipetraka amin'ny mazanaka. Zanaka izany a manana ny rainy, dia zanaka izany a manaiky ny rainy. Dia izay fotsiny manaja ny rainy izy dia ohatran'ny olona miteny an'Andriamanitra rainy. Izay fotsiny. Fa misy fotoana indray izy tsy manao an'izany fa tonga dia miteny hoe lanitra sy ny tany ho levona, ny tengitsy ho levona. Dia gaka ny olona ahoana koa izany. Tsy zanaka intsony izy amin'izay. Fa maka ny toerana mahandriamanitra azy. N'Andriamanitra ray. Izany fitsanganana matsy fiainana. Izay ny mahatonga anazy mivonoana mihitsy ny farany satria manao ny tenanao Andriamanitra. Jaona toko 10. Jaona toko 10 andininy 7. Ary izao manome azy fiainana mandrakizay, ary tsy ho very izy mandrakizay. Ary tsisy handrombaka azy amin'ny tanako. Ny raiko izay nanome ahy dia lehibe noho izy rehetra, ary tsy misy mandrombaka azy amin'ny tanany ray, izao sy ny ray dia iray ihany. Efa fantatsika teo ilay tanana. Izao misy teny Jesosy ny tanako izy tsisy mandrombaka azy amin'ny tanako io. Tanan'Andriamanitra le mahery. Dia avy eo nefa ny teny ray izy tsy misy mandrombaka ny tanany ray. Dia avy eo ny teneny hoe za sy ny ray dia iray ihany. Dia araka n'ilay tenentsika teo rehefa eny jiosy zany satria ny tanan'Andriamanitra zany eny jiosy hafa mihitsy a. Nakavato amin'izay izy hitoraka azy. Satria manino manao ny tenan'ny Andriamanitra izy, manao ny tenan'i Jehovah, ny manana sandro mahery, tanana mahery. Dia vakitsika kely ny toan'io dia nakavato azy indray ny jiosy hitoraka azy. Jesosy namaly hoe maro ny asa tsara nasehoko taminareo avy tamin'ny ray, ko asa manao ahoana amin'ireny moa nitoranareo vato aho. Jiosy namaly azy hoe tsy ny asa tsara nitoranay vato anao, fa ny fitenenana ratsy satria olona ihany ianao dia manao ny tenanao ho Andriamanitra. Aleo torahana ary izay mihitsy ny nahafatezan'i Jesosy. Be nisy taona Jesosy rehefa nisy paralitika noentina teo aminy. Dia hoy izy Jesosy tamin'ilay paralitika voavela voavela ny helikao. Anaka izany rehefa miteny izany Andriamanitra dia ray izy izay matao anaka. Dia izy mimpanorandalana safaritra hoe mpiteny ratsy ity. Iza hoy izy mahavela heloka fa tsy ray ihany dia Andriamanitra. Dia avy eo ny tenin Jesosy mba ho fantatrareo fa za manana fahefana mela heloka. Alazaiko anareo fa moramora kokoa aza mbola tenenako hoe ndana batin fandrenao no nitenenako hoe vevela ny helikao. Toy ilay nitenentsika teo faran'izay mora n'Andriamanitra mamela ny helikao. Mbola sarotra raha nitenenany zavatra hafa. Izay koa ny dikany. Be mihitsy zany hoe misy taona rehefa nalainy devoly fanahy Jesosy dia izao ny teneny hoe tsy misy akohofana izy fa ray ihany ny akohofana dia Jehovah. Dia nefa amin'ny Baiboly misy taona miakohaka aminy ny olona. Rehefa nandeha teny tendrombohitra izy ao amin'ny lioka miteny izay dia nitsoaka azy ny mpianany rehefa hiakatra any an-danitra. Voalaza koa any amin'ny Marka fa misy anjely ary manompo azy. Rehefa nalaina fanahy izy, vakitsika kely ny ao amin'ny Marka toko Marka toko voalohany. Andiny 12. Ary niaraka tamin'izay dia nampandehan'ny fanao any anefitra izy. Ary tany anefitra 70 andro sy 70 andro izy ka nalainy Satana fanahy. Ary teo amin'ny biby izy ary ny anjely nanompo azy. Izany hoe nanompo an'i Jesosy tany anefitra koa ny anjely nisy fotoana. Andriamanitra izany. Tsy misy anjely raha vao tsy Andriamanitra ny anjely tsy manompo hafa izany fa Andriamanitra irery ihany. Be da be ilay tiako tenenina aminareo amin'izy fa
ny fiain'io baiboly io dia Andriamanitra tonga nofo. Zay le misy version hafa ao amin'ny misy version baiboly teny frantsay ve ao fijery version anankiroa tsika. 1 Timothée 3:16 dia Romains 9:5. Tsy haiko raha misy BJC na Bible Martin na Oswald. Aoka koa fatatsika fa zao amin'ireo baiboly ireo mety hanahirana sainao zany fa manaraka izy lazaina. Misy version maloto, nisy nesorina dia nisy novaina. Satria ilay teneniko teo ny olona rehefa mijery baiboly dia ny sasany nesorina ho avy izay milaza ny divinité an'i Jesosy. Izay nitsofoka tao amin'ny katolika rehetra amin'ny baiboly dia mivoaka avy tao dia nisy ny ala. Fa amin'ny baiboly le noentin'ny mpianatra nitsoaka dia avy eo nisy nanao révision, misy vitsivitsy kely izy. Zay ny marina raha ohatra mijery amin'ny teny frantsay nareo na amin'ny teny hébreu. Ohatra hoe teneniko anareo King James, rehefa mamaky baiboly frantsay zaka dia King James na Martin na Oswald na Vulgate na Bible de l'épée na BJC, zay ihany. Fa Louis II zany hitanao fa efa miova ary afaka komparenao mihitsy. Dia ohatra le version anankiray ohatra zao amin'ny Timothée iray Timothée voalohany 7:5 dia zao voalaza hoe iaraha malala hozy izy ny te-mpanaraka an'Andriamanitra dia amintsika izy laza hoe izay naseho tamin'ny nofo na marinina anjely hita amin'ny fanahy. Fa le izy amin'ny original dia zao iaraha malala izy ny te-panan'Andriamanitra fa Dieu izy a été manifesté en chair. Zany hoe Andriamanitra izy lasa nofo. Dia le Romains 9:5 dia mbola miteny an'izany hoe zao hoe Jesosy Kristy izy tonga nofo amboniny rehetrarehetra Andriamanitra velona mandrakizay. Fa amin'ny version tateorina izy novaina hoe Andriamanitra nesorana mandrakizay. Zany hoe nasoron'olona antsika satria izay Satana. Fantatry Satana nefa io teny io ny lehibe. Raha vao iten'Andriamanitra io miovaviova dia fa tsy dombo izay ny epehanao. Tsy mahavita ninona intsony. Fa ho avy ny fotoana fa miverina amin'ny laoniny tsika izao. Aza gaga amin'izany fa mbola tsy zarery nitoren'izany eto. Fa hitoriana maneran'izao tontolo izao zany rehefa miparitaka maneran'izao tontolo izao zany satria promessin'Andriamanitra rehefa ho avy izy dia hisy hanamboatra indray ny lalana. Dia izy ho avy io ilay niteneniko anareo teo, Jesosy le no avy. Dia iza mbola hindrasana, Jesosy le hindrasana. Iza mpanjaka any an-danitra, Jesosy mpanjaka ny mpanjaka. Iza mpanjaka an'Israely, Jesosy mpanjaka an'Israely. Ary izay mihitsy ary ny soratra rehefa teo amin'ny hazo fijaliana tao hoe mpanjaka ny Jiosy. Dia izy mivarotry hoe aza atao mpanjaka ny Jiosy fa zao izy no miteny hoe mpanjaka ny Jiosy. Dia ahoana hozy izy? Izay voasoratra dia voasoratra. Izaho ny mpanjaka an'Israely. Voalaza teo koa fa hoe i Jehovah mpanjaka an'Israely. Tsorona zany Jesosy no Andriamanitra velona. Dia efa nandeha be fotoana fa raha mbola misy fanontaniana amin'ny manaraka tsika angamba no manohy ny ambiny. Sotra ny tompo.